lehibe indray a raha samy babalala ny olona amintsika amin'izao fotoana izao falinay ny tena koa miarabanao eto anatin'izao fandarantsika vavaka fembelona zay irahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana ary a ny groupe a zay maresy a zay miaraka aminay isan'andro a manatotosan'izao fandarana izao de fitanao tompony ao amintsika tsirairay avy a matoky sy mino fa salama tsara dolo ndray tsika rehetrarehetra ary arabaina ianao a navita n'iny tontolo andro iny sady efa nomen'Andriamanitra tombonandro sika tamin'ny maraina ny foa de mbola nitantanany koa navita n'iny tontolo andro iny zava-dehibe zany a betsaka ny nivoaka ny trano fa tsy tafotsony ny ariva ary betsaka ny natory tamin'ny alina fa tsy tafafo tamin'ny maraina fa tsika kosa de teo maneratra ny tsy tony no nialofantsika de ndretsika tapohana somatsara eto iaina indray ao mba fahasoavany de miarabantsika rehetrrehetra zay tratra antso eto androany a raha androany no vao tonga eto de teteny aminao hoe tena tsy kisendrasena ny atokavina eto fa tena programan'Andriamanitra ary tena misy raha ilamin'ny tomponao ka de maharetatra amin'ny farany a raha mbola tsy zatra miaraka aminay eto anao de amin'ny adiny ray sasany hoe tsika niaraka eto androany fa androany mitomboka eto satria androany de fitondranam-bavaka misy tapany faharoa zany a de fitondranam-bavaka androany ka am'izao tsika miteny zao de efa misokatra amin'ny messenger koa rado akiradio ny andefasanao ny fangataham-bavaka fa tsy atao mipahany tsy amin'ity page ty koa ny andefasanao message a tsy any amin'ny mampinona tsy any amin'ny fity fa atao amin'ny tena koa rado akiradio de ao no vakina ho avy eto mampinona rehefa andimby anahy hitondram-bavaka ny fangataham-bavantsika rehetrarehetra totra zany hoe mpilatanan'Andriamanitra maretatra amin'ny farany azo misalasala miaraka aminay miaraka amin'ireo ankizy ireo micommente miditra ao anatin'ny commentaire fa ray sotry ny efa tsy vahiny tsony nareo e halleloia atsika menakavy ty fandarany ty a ary takariva iangonatsika mahito amin'ny latabatra boribory indray ifampahery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo de tahiny tompo ara nabahafenarako ty hitra volanteto androany a ny fahasoavan'Andriamanitra ny a amididinanao a sy ny ankonanao a tena ho fefy manodidina anao anie ny tanàn'Andriamanitra de na matory ianao na mitsangana na mipetraka na mandeha de eo ambanin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana raha nabahafenarako de tahiny tompo am'izay rehetra atao miaratsy fa tsy takotsony ny taorina satria tonga de niakatra aingela be le anarana de tonga de any amin'ny ando andri zao nitako voalohany a tahiny tompo a iradabavy ando andri tsy hitako zay taorina ny felinarako teo mialatsiny a mefa tsy maintsy voaravako atao ambanimbany aty any nareo Marina Tiana Mamy Sirandry artisanat de Madagascar Koda Leoni Razana Monika Mamy Sirandry itody Raonso tonga soa Mama Valtina Mami Kadaka Malala Mampionina Mama Valtina Kadaka Soameva Selina Zizi Carla Mama Valtina Rodine Tsiri Amboaramiel tonga soa Amboaratsiky Mama Valtina tsaiky pimpi Mama Valtina voateny teo Soameva Rodine Marie Rolianisha ela Tina Rakoto Arzaka Vero Selina Fabiola Zanakandapa dia ao ihany koa Antanina Marie Charline Fanila Zavandramanina tonga soa daholo nareo a Marijo tonga soa Lantonirina Jessica Patici Andrina Suzelle tonga soa daholo a Rikaraka Lovlitina Nambintso tonga soa Pleta Yama tonga soa daholo nareo a ranabavy mihaja na Jesosy mahery ny kantiny tonga soa Fintso Erika Amboaratsiky Felana Rakoto moa efa voateny dia tsisy isorana akony amin'ny tsodrano mendrika anao zany fenao niditra voalohany fantainy lalan'irina zanaky Felana Rakoto terirany benja ary misy zadorana kevatra neny terirany benja zany ny commentaire mahafinaritra ety nitenena zany tena tonga soa be mihitsy zany ianao a Bert Sava tonga soa Sandola de tonga soa Marina Tiana de mino fa Marina Tianareo koa izy tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra tonga soa de maharetatra amin'ny farany
rehefa asoarany fangatambavaka ho an'izay angatambavaka fa tsika kosa tonga dia nanomboka ny fandarana avy hatrany isika rehetrarehetra. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao aloha entinambavaka izao fotoana izao dia andao apetraka eo am-pilatanan'Andriamanitra satria zava-poana ny ataontsika eto raha tsy apetrakantsika eo am-pilatan'Andriamanitra ny fotoanantsika ka andao mampanosotsika fity izy ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity dia tainy tompo ary fity hanao ny fitenenana tainy Jesosy. Tainy Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Tainy Jesosy pastera dia iray vavaka isika androany. Jesosy misaotra betsaka Jesosy any amin'ny fitiavanao, misaotra betsaka any amin'ny fahasoavanao fa noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao Jesosy no ahafahanay mihaona indray ato amin'ity fandarana ity Andriamanitra. Misaotra betsaka. Dia apetraka am-pelatananao feno Andriamanitra ity fandarana ity. Ny mpanomponao any Andriamanitra tena hoe osory ny toriteny izay hoentina eto. Osory Andriamanitra ny famelabelarana hoentina eto amin'ity fandarana ity ary osory koa Andriamanitra ny vavaka firenena Andriamanitra. Dia aoka tena hoe ny teny izay hoentina amin'ity alina ity Andriamanitra tena hoe horaketinay atao-ponay ary aharitra hatramin'ny farany, aharitra mandra-piavinao Jesosy. Aoka izay Jesosy tsy ho mpihaino mpanadino fa mpihaino mpankatoa Andriamanitra. Dia ny asa maizina kosa dia didinay amin'ny anaranao mahery Jesosy, didinay tsy manan-kely tsy manam-pahefana anatin'ity fandarana ity. Ny connexion dia rakofana amin'ny rahanao mahery Jesosy, tsy ho tapatapaka. Ary raha misy olona Andriamanitra mbola andalana kanefa mbola tsy tonga teto amin'ity fandarana ity Andriamanitra dia ianao Andriamanitra no hitarika azy ho tonga eto amin'ity fandarana ity ary aheno ny teninao mamy sy mahasoa Andriamanitra. Misaotra betsaka Andriamanitra dia ilaina ny anaranao. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka ny fititsika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny fitia maly fitianao tamin'ny asa izay vitanao teto indray zava-dehibe vavaka fanombohana mamy ihany koa ilay vavaka dia mankasitraka ny fititsika tao anatin'ny izany. Ny filazana moa androany dia fantatritsika fa amin'ny rafakapitso androany tsika talata pitso larobia amin'ny zoma fa tsy rafakapitso kory dia hiditra amin'ny fivadikanina 3 andro sika efa nilazaina tamintsika teto foana moa le izy ianareo izay voninahitra amin'izany fivadikanina izany dia manondefa MP amiko satria ampidirinao anatin'ny groupe izay misy mmpivady ana rehetrarehetra ianareo ao isika ao ianareo andefasana lien ny zoom rehefa anao zoom tsika ny zoma dia 3 andro sika hiaraka eto ifampahery aza matahotra androany raha miteny vao hoe vao ifady anina zany dia aza matahotra fa teo daholo tsika ny ainga tsy mahafaty ny mifady anina fa mifanohatra amin'izany ary mahavelona. Anomana ny Pentecoste tsika anitsana izay rehetra tsy sitrapon'Andriamanitra izay mbola mety mampetipetina atsika fa ny fanambotsika dia tsotra ihany andray batisan'ny fanahy masina isika rehetrarehetra. Misy aminareo tena hoe anaty asa mafy ka miasa nareo ny zoma dia midira ihany ao anatin'ilay groupe fa miasa nareo ny zoma dia any ampiasana nareo mba mizaha ihany mihaino ny fiarahantsika anaty vavaka sy ny toriteny anaty zoma daholo ireo ary ny sabotsy sy ny lahady nareo sabata sy ny lahady nareo vao tsy misakafo azonareo atao zany. Ianareo manana an'ireo olona tsy mety mivary eo tsara koa nareo miditra fivadikanina fa ny fivadikanina tompoko dia raha raisitsika hoe misy olona marary anankiray dia misy karazam-panafody afaka omen'ny dokotera fa za rehefa marary dia ny zavatra mba tsapako hoe raha vao ilay fanafody zay ny tsaratsara tsiro mamimamy sy ny sisa dia elaela zay vao sitrana fa raha vao izy ilay mafaitra ilay mangidy be reny na indrindra fa tsindrona dia ny zavatra tsaroko ilay tsindrona marary be zany dia matahotra tsindrona fa diranovana
fa rehefa mitsilona dia sitrana vetivety no le mihinana zavatra mamimamy sy rosy ny sisa zay mba zavatra mba tsaroko ka ny fivadikanina tompo dia tahaka ny anao mivavaka io ihany fa ny fivadikanina 3 andro ataontsika io a dia equivalent-na alim-bavaka anankiray a ndray alina ary equivalent-na vavaka 30 andro ohatrohatr'izay zany a ka raha misy zavatra zany tokony mbola ho angatanao anatin'ny 30 andro atao hidirantsika anaty 3 andro fivadikanina io a fa tsy maintsy mirodana io misy anao le vao niresaka tamiko tao anaty olana be teo a ianao io tena mila tokony hiditra fivadikanina dia andaoko pitetrika fa ny aloha ry havana malala tao anatin'ny olana be zay nisy anay a dia tsy mba nanana afa-tsy fivadikanina sy alim-bavaka izay fanafodiny ny olanay ary tena andaitra le izy ary mandraky ty androany rehefa hoe fivadikanina dia mifady anina foana ianareo zay hiditra amin'ny ranony batisa ihany koa amin'ny weekend lavalava io dia mazava ho azy a to dia miditra ao anaty fivadikanina koa dia io ny fivadikanina alohan'ny batisa zay fa tsy manao tsonareo alohan'ny batisa zay a dia tahin'ny tompo any a isika rehetrarehetra dia makazia karaha vavofoy makazia karaha le foy zany naraleona mafonja angamba ny tena mafonja be zazamamy makasitraka andreo koa makasitraka ny zareo mpandray anjara fa mampahery azy foana ireny fakasitrahana zay ataonareo reny tatoato a dia maromaro ny olona mpaherezina fa mandalo ady ary za manokana dia misaotra ny mampiona satria ao anatin'ny ray andro a dia tena tatoato a tena occupé foana ny telefôny vadiko io satria maromaro nareo a no tena hoe ampaherezina anaty ady amin'izao fotoana izao io vadiko ny ravana dia tena hoe tahaka ny miasa birao mihitsy izy manao an'ity asan'Andriamanitra ty vao ato an-trano izy vity ny fandarana amin'ny 7 maraina tapitra amin'ny 10 iny ataony a dia parivany andro en ligne mampiona mampahery anareo ireo tonga avany vao manao mandray relais kely rehefa mirava avy miasa tonga ato an-trano amin'ny 10 eo vao raisiko indray ny sasany a fa tatoato dia mizakazaka be tena maromaro ny asan'Andriamanitra zay atao ary nanontany azy moa teo hoe ahoana sy tsika vavaka fa fitoranam-bavaka ve androany satria hitako somary ohatrany reraka izy dia zao mba teny hoe asivo halleloia mifotsika te asan'Andriamanitra matorytsika androany a miara-matory amin'ny asan'Andriamanitra dia mahereza aza mipetrapetraka raha teo fa fotoana tena ampiasain'Andriamanitra antsika zao a ary mila ny filazantsara ny olona mila fampaherezana ny olona dia tahin'ny tompontsika tsirairay avy ampaherezako anareo rehetra zay mety mandalo olana tirity dia tena aminareo hoe mahereza foana na maro aho zareo tsy tia fa ianao tsy maintsy tahiny Jesosy Kristy ianao a dia manofinaritra dia aorian'ny tirity a tongotsika diditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoe tendrana vavisika Rodine manofinaritra ary tsika rehetrarehetra halleloia Mamãe, torera kaya
Alleloia, maherezy ianao a. Itsika dia azo adinonao fa tena hoe anak'Andriamason'Andriamanitra isika rehefa aza mba manary toky raha eo amin'izany hoe mandalo ady zany ianao, fa tsy ady ny avelan'Andriamanitra resanao eto amin'ity tany ity a. Zay ny tady ity io. Tsy ady ny avelan'Andriamanitra ndraisanao eto a, fa ny fahavalonao ary iondrika eo amin'ny tongotra ao ve dia raha misy ady feonao dia avelan'Andriamanitra ho resy eo zany ianao. Fa dia tahin'ny tompo a, mahereza a. Za rehefa misy ady eo anoloantsika, maheno anareo rehefa le hoe mitantara olana be dia sady mihaino an'ilay olanareo eo ahako, amperinareo aho zany. Dia zao ny zavatra efa mitambonimbony anaty saiko, ahoana re zao ny fomba hijeroan'ity olona ity vavolombelona ao aoriana ao, dia miezaka fantatra hoe miezaka mandamy manakatra hoe inona ary zao mba zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ity olona ity, amin'izany adina. Misy adinareo hoe mifamatopatotra, misafotofoty. Dia ny anjarako dia ny mitondra-bavaka misy fotoana tonga dia zao fotsiny anketo Jesosy a, tsy mampatahotra zany fa eo ianao e. Dia zao foana tena hoe inona, ahoana ary zao ny fomba no tenen'indreo ty rehefa hijeroam-belona, ahoana ary zao le zavatra nataon'Andriamanitra, satria tsy maintsy hisy zavatra ataon'Andriamanitra io a. Na dia izay ny amin'ny bafinoko, rehefa misy ny olana dia ao ambadika io fijona vavolombelona, ary plus izy ngeza be le olana, plus afinaritra be ny fijona vavolombelona amin'io, ary tena ampahery olona, dia isy olona voadonana zany fijona vavolombelona zany a. Mahereza nareo, mitolona ady ny alehantsika eto an-tany eto a, fa mibata fandresena koa nataontsika eto an-tany eto. Alleloia. Dia courage a, dia ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Zay zany ny fandaharam-potoanantsika manomboka amin'ny zomantsika. Alakamisy alina zao zany nareo no tsika no misakafo farany. Zomantsika tsy misakafo a, afaka misotro rano a, sao dia efa manaova amin'ny sakafo tsara.
ny voankazo minana voankazo tsara, légume, minana ny produit laitier reny a, yaourt sy ny sisa, fromage rehetrarehetra, misotro rano tsara. Amin'ny lakamisy alina tsika misakafo farany, lakamisy hariva moa zany, dia lahady hariva tsika vao misakafo indray. Ary rehefa hisakafo tsika ny lahady hariva dia ao anaty zomy-tsika mbola hiary hisakafo a, vita soma tsara ny fifadikanana. Zaho tena hoe miezah mihitsy, miezah mahavita ilay 3 andro. Fa hitanareo hoe rehefa mahavita ilay 3 andro iny na dia mijalijaly ary manao an'ilay izy ka mampijaly fampahorian-tena angeny ny fifadikanana. Dia tena renao mihitsy hoe tena ory ianao anatin'ilay izy a. Fa zao rehefa vita io 3 andro io, tena mahatsiaro sambatra ianao hoe hijinja sisa. Inona zany no mba vokatry zao fampahorian-tena ataoko zao. Hoy izy nareo zany mbola tsy nanao an'ilay fifadikanana mihitsy, dia andao fa ho hitanao. Ny mahatsara antsika ilay eo a, samy eo tsika mifampahery foana. Fampahery eo tsika dia avy mihitsy eo fampahery, aleluia. Io fa reraka, rehefa tsika mifankahita eo dia fampahery na ampiarahanao aminay mahita tsy hifankahita eo ary tsika rehetrarehetra en groupe, dia iny a dia efa mahatonga hery any anatao fa tsy reraka rery anaty tokantrano any ianao. Zay a, dia mahery mahazo misotro rano a, fa tsy misotro rano siramamy a, tsy mihinana bonbon a, aza manao ohatra anaty hoe mifady anina dia veko fa azo atao mihina tsiligoma, aza mitsako siligoma any a mifady anina, fa rano tsotra fotsiny no haninao a, dia zay vita ny fifadikanana amin'ny hariva dia manao dosy amin'ny rano mafana kely ianao, dia mitsotra tsara ny fandriana, dia mihaino fandarana ny zoma hariva, sabatsika miaraka eto ny tontolon'ny andro. Ny alina n'iny sisa ianao no miafy tena mafimafy ilay sabotsy alina iny, fa efa sabotsy alina indray fa mieritreritra hoe raha pitso sisa be dia tsy ho aritro. Dia manomboka amin'ny fotoantsika isaky ny amin'ny 10 maraina eo a, dia tapitra amin'ny 4 sasany hariva na amin'ny 4 eo ny fifadikanana. Ny fotoana zany anatin'indray andro a, ao anaty zoom ao moa haiko tsara ihany nareo fa anaty zoom ao fa dia malay misaraka, dia eo tsika karakara omelo ny tokantrano a, afahary tsara amin'izay mba mifady anina ary dada hoe fa tena mba lamina tsara ny programa, dia hotahiny tompo. Misy fifadikanana ataontsika tamin'ny 2019 tsika no fifadikanana zay a, tany ho any amin'ny volana février tany tsy tadidiko. Nisy olona tamin'izay vao niaraka tamintsika teto, efa tsy hetsoa moa ry zareo. Nisy olana ngeza be mihitsy teo anoloana. Niditra fifadikanana 3 andro sika tamin'izay fotoana izay a, tonga taty an-trano taty ny sasany taminareo. Tadidiko na tamin'izay ry aina avy any Allemagne no tonga taty tamin'izany. Fa zao ny zavatra nahafinaritra. Niditra ny fifadikanana ozy nareo. Nanomboka ny fifadikanana amin'ny 9 sasany maraina amin'ny 10. Dia ilay zavatra entiny ambavaka atao anaty fifadikanana, zay vao manomboka ny fotoam-bavaka amin'ny 10. Niala kely tao amin'ny tamin'izany mbola appel mbola tsisy zoom fa sur messenger. Niala kely izy tsy hita hoe lasa izy. Hay niantso ny banky. Tonga dia valim-bava vao nanomboka ny fifadikanana, mbola tsy navita adiny iray akory fa le etaeta-po hoe za hifady anina. Bloqué be mihitsy ny asan'ireo tamin'izay, ny fiainan'ireo. Dia misy zavatra endrasana ho débloqué ny banky, tsy ny débloqué ny banky mihitsy io zavatra io. Hiditra fifadikanana, hitantsika teto izy nareo izay teto tamin'ny 2019 nijoro vavolombelona izy ny harivan'iny. Tamin'izany tsika mbola misy hoe mbola misy vavaka fiambena antsika ny sabotsy sy ny lahady, tsisy andro tsy misy ny vavaka fiambena, zao moa tsisy intsony ny sabotsy alina sy ny lahady. Orakoraka izany a, vao hanomboka zay vao hanomboka ny vavaka ny maraina, izy efa nijoro vavolombelona, zay raha laza iny nandray valim-bavaka voalohany tamin'izay. Nahafinaritra. Mampirenao fa hitan'Andriamanitra ny etaeta-pontsika rehetrarehetra, dia mampahiranao hoe ny mifady hanina lakile ngeza be a. Tsy antsanantsika zay fampetipetenana ihany io, fa hiandrandratsika valim-bavaka be koa avy amin'Andriamanitra. Koa dia mahereza ho anareo izay mety mbola hiditra anaty groupe mbola mazoto, dia mandefa MP anareo a, dia ampidiriko anatin'ilay groupe a. Zay ana finazana fa manjary lava loatra indray raha mihoatra an'izay a. Avy hatrany ditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika, raha nabavy Rodine ny toentsika anaty tenin'Andriamanitra androany a. Raha misy mbola tsy voaravaka kosa nefa dia araha-baiko manokana ihany a,
Kodaleoni, Eliza Tiala, Sofisialy, Naël, Andoandry, Rodine, zay ao mbola tsy voarabako teo a. Daoary, Maniko, de bonsoir Maniko, de Maman Valentine efa noteniko teo. Lasarintsika tenin'Andriamanitra iarahana amin'ny rahavavy Rodine, de velona eto rehefa vao mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo. Mbola Ratsiny kely a, ratsiny kely fa misy alamina kely vetivety azafady tompoko a. De lasintsika miaraka amin'ny ranabavitsika Rodine. Miandry kely ny connexion tapavelontsika de miaraka amin'ny Rodinetsika anatin'ny toriteny avy hatrany raha lasana pavy malala. Daoary. Mialatsiny kely a, lasitsika. mbola faly miarahaba pasteur ny tenako amin'izao an'izao ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay aby mpanaraka zao fandarina vafoka fiainana zao. Resiko fahasorona lehibe ho anahy izara ny tenin'Andriamanitra tsika androany zao. Ny tenin'Andriamanitra zay tiantsika eto de raisiny bebolonao zay hitantsika any amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo, raisintsika amin'ny andiny fahadimy, faranantsika amin'ny andiny dimy ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo, raisintsika amin'ny andiny fahadimy, faranantsika amin'ny andiny dimy ambin'ny folo. Raha niarana hita de vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ny sehoany fahendrenan'ny Solomona tamin'ny nitsarany azy roa vavy ny amin'ilay zazamaty amin'ny anaran'i Jesosy. Tao Gibeona no nisehoan'i Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofon'ny alina, ary hoy Andriamanitra, angatahy izay tianao homeko anao. Dia hoy Solomona, ianao efa naneho fahasoavana lehibeo tamin'ny Davida raiko, mpanomponao, ary ka ny nandihanany teo anatrehanao tamin'ny fivadihany sy ny fahamarinana ary ny fahitian'ny fony taminao. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, diany nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny Jehova Andriamanitra, ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimby amin'ny Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olona izay nofidinao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny hamaroany. Koa omeo ahy mpanomponao isaina malady ho entiko mitsara ny olonao, ahezako manavaka ny soa sy ny ratsy, fa izamoano ahay mitsara izao olona betsaka izao. Ary setraka ny tompony nangatahiny Solomona izany zavatra izany. Ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao, fa tsy niho ela velona na harena na ny hainy fahavalona, fa fahaizana hitsara no nangatahinao. Dia indro efa nanao araka ny teninao, ka indro efa nanomeo anao saina hendry sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao, ary tsy nisy ho tahaka anao ny ato aorianao. Ary na izay tsy nangatahinao aza dia efa nomeko anao koa, dia
harena sy voninahitra ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andronao rehetra. Ary raha mandeha amin'ny lalako ianao ka hitandrina ny lalako sy ny didiko dia tahaka ny nandianan'i Davida renao dia hatako ho ela velona ianao. Ary dia natsiaro Solomona ka ino fa nofy izany. Ary noho ny tonga tany Jerusalema izy dia nitsangana teo anoloan'ny fiaran'ny fanekeny Jehova ka nanaritra fanatitra odorana sy fanatim-pihavanana ary dia nanao fanasana ho an'ny mpanompony rehetra izy. Amen. Iny moa ny tenin'Andriamanitra zay hentintsika hipampahery amin'izao an'izao. Teto moa reva malala dia noho ny tondrasany Solomona nandimbazany ilay Davida reny tamin'ilay vahoaka an'Andriamanitra. Rehefa nitondra moa teo Solomona nandimby reny reva malala dia tena nanana fitiavana Jehova izy ary nizotra tamin'ny diany nataony Davida zany ilay Solomona. Dia tonga tamin'ny andro araiky izy dia nitonga fanatitra izy sy didin-kazomanitra teo amina fitoerana avo zany izy. Ary naninofy koa izy tamin'izany fotoana zany. Dia tonga tamin'ny halin'ny araiky Solomona reva malala dia naninofy izy. Rehefa natory izy dia naninofy nisy eo an'ny Andriamanitra izy. Rehefa nisety taminazy Andriamanitra reva malala dia iny zavatra tenenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy. Angatahy izay tianao omeko anao. Haleluya. Raha tsika izany reva malala maninofy itsika hoe angatahy izay tianao omeko anao izy Andriamanitra, inona tokony hatantsika. Tena zavatra tsara reva malala ny nofy izay natany Andriamanitra teo aminy. Dia iny zavatra nataony Solomona tamin'ny fotoana izany andiny faheniny io. Hitany Solomona fa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida zany ilay Andriamanitra. Ary nandihanan'i Davida teo amin'ny tsy nivadiahany teo tamin'Andriamanitra. Nandeha tamin'ny hitsim-po Davida. Nandeha tamin'ny fahamarinana Davida. Hitany Solomona io zavatra io. Zavatra zay nataony Davida io. Tiany Davida ho tonga aminazy koa zany handeha amin'ny hitsim-po, handeha amin'ny fahamarinana, tsy hivadika eo amin'Andriamanitra. Dia iny reva malala ny tokony atsika raha mahazo izany nofy karazany atsika. Iny tokony hangatahantsika. Solomona teto reva malala nidinihiny ilay nandihanan'i Davida reny teo amin'ny fanompoanan'Andriamanitra. Satria hitany Solomona zany izy tonga reto vahoaka reto reva malala dia hitany fa tena mafy aminazy satria izy niteny izy eto hoe amin'ny andiny fahafito dia ankehitriny efa izy Jehovahandriamanitra ianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimby an'i Davida raiko izy. Nefa izaho izy mbola zaza izy. Tsy hitany Solomona ny hivoaka na ny fidira. Dia teo izy Solomona reva malala niteny tamin'Andriamanitra hitondra reo vahoaka reo. Dia hitantsika moa Solomona efa tena angataka tamin'Andriamanitra. Iny zavatra nangatahany amin'ny andiny fahasivy dia niteny izy omeo ahy efika izy ny saina malady efika izy. Hendiky tsara reo vahoaka olona efika izy. Ahaiziko efika izy manafika ny soa efika izy sy ny ratsy. Amin'izao fotoana zao tsika reva malala hitantsika fa mahay miaratsy zao tany iainantsika zao. Hitantsika fa mahay betsaka zavatra hitantsika miseho amin'izao andro iainantsika zao. Tokony hanina antsika mbo hangataka izany saina malady izany. Satria hangataka saina malady izy na ino mba hitsarany olona. Fa tsy hoe izy zany handeha hitonga reto vahoaka reto mbo tiany zany handeha tahaka Davida zany Solomona. Tiany zany tahaka Davida reny. Dia nangataka saina malady izy.
Aoka atsika ry avy malala mba hangataka izany sena malady mba hentintsika haizantsika hanarahantsika dian'Andriamanitra hentintsika hanaovantsika sitrapon'Andriamanitra raha tsy manana zany itsika ry avy malala ahoana haizantsika ny tsara sy ny ratsy izay tokony hahatonga atsika any amin'ny fahaverezana ry avy malala handeha tahaka izao Solomona zao atsika ry avy malala atsika androany tsy handeha hangataka harena atsika androany ry avy malala tsy handeha hangataka ho ela velogno ry avy malala satria hitantsika amin'ny 12 izy ny teny indro efa nanao araka izay niteneninao afaka izy Andriamanitra taminazy nanome fahendrena azy Andriamanitra nazy tsy nangatahany Solomona maza nomen'Andriamanitra Solomona nangataka nameny Andriamanitra fahendrena izy nomeny faharitan-tsaina izy aoka atsika mbo hangataka izany fahendrena zany ry avy malala eo amin'Andriamanitra ito Solomona tsy nangataka zavatra hafa izy tamin'ny alalan'ny nofy rehefa tintotry Solomona ry avy malala hitantsika amin'ny 15 dia niteny izy hoe ny teny eto amin'ny 15 dia nahatsiaro Solomona ka indro fa nofy izany na nofy izy nofy fogna zany raha aby nangatahany reo raha aby niteneny reo amin'ny alalan'ny nofy fogna mankory atsika ry avy malala tena latsaka ny ranomasoko ry avy malala raha mandinika izao tenin'Andriamanitra zao raha mandinika izao sitrapon'Andriamanitra zao raha hangataka harena za ry avy malala iny tokony handeha ny zavatra tsy haiko zany zavatra tokony handeha ihany koa sitrapon'Andriamanitra fa mila manana fahendrena atsika mila manana hitsimpo mila manana fahamarinana atsika handeha narahantsika dian'Andriamanitra ny teny zay ampianarina atsika eto reso ao amin'ny fontsika fa ity tany zay ianantsika ty ry avy malala tsy maharitra ela ity tany ty ry avy malala andeha itsika handray tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Romanina 12:1-12 Romanina 12:1-12 dia milaza hoe miraisa sena aza mihevitra izay hiavonavonina fa oka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo aza manao ny tenanareo ho hendry ndraiky itsika ry avy malala milaza tenantsika fa hendry atsika mandeha famarina atsika kanefa nanino hitan'Andriamanitra amam-pontsika mbola misy zavatra tiany amboariny hitan'Andriamanitra fa misy zavatra teny amboariny ao am-pontsika azo milaza atsika hendry azo milaza atsika fa mandeha fahamarina fa angatahin'Andriamanitra fahendrena angatahin'Andriamanitra mba hazahoantsika zay lalana zay ampimboazin'Andriamanitra atsika ety magnanitra atsika Andriamanitra amin'izao atsika dia hirary izao andatsahana fanahy masina mankory ny fontsika ry avy malala raha mbola misy zay tsy fahendrena eo amin'ny tenantsika dia satria raha tsy manana fahendrena atsika dia iny hitoeran'izany fanahy masina ao anatintsika zany tsy misy hitoetra amintsika zany fanahy masina zany ry avy malala fa mila mandeha amin'ny fahamarina sy fitsimpo atsika amin'ny fanahintsika dian'Andriamanitra satria Andriamanitra ny teny hoe amin'ny lohabolana dia milaza hoe ny zaza hely efa izy mahafaly reny fa ny zaza-dala mampalahelo reny raha tsy manana fahendrena atsika dia malahelo tahaka atsika zanakatsika raha madity atsika dia malahelo tahaka zeny koa Andriamanitra eo amintsika raha tsy manana fahendrena atsika dia malahelo koa Andriamanitra tsy misy zavatra hazontsika dia aoka atsika ry avy malala handehan'izany hitsimpo tahaka ire Davida tahaka ny Solomona dia hangataka fahendrena atsika hangataka saina malady atsika mba haizantsika hanarahantsika dian'Andriamanitra dia hamarana atsika azy dia any amin'ny obolana 7:20 obolana 7:20 dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy obolana 7:20 dia milaza hoe anaka raha hendry ny fonao dia ho faly koa ny foko dia ny foko raha manana fahendrena atsika dia faly ilay Andriamanitra zay vavahantsika ary rafy koa izy ry avy malala dia
Igny zany ny tenin'Andriamanitra zay resintsika eto, aoka antsika samby hangataka fahendrena, samby hangataka saina malady eo amin'Andriamanitra, samby handeha famarina, samby handeha mihitsy-po ampimboany Andriamanitra antsika. Zay teny zay ampianarin'Andriamanitra antsika eto dia mahatonga soa antsika, hitonga fiadanana ho antsika, hitonga fahasambarana ho antsika, dia voninahitra rery ihany ho an'ny Andriamanitra, fiadanana ho antsika tsirairay avy, dia mahereza ombanao Andriamanitra. Halleluia, amen. Halleluia. Tsy isan'andro tsika mahinandrana bavy Rodine ohatr' izany fa tena mahafinaritra. Dia mino aho fa voarainareo kosa izany hafatra mahafinaritra be izany rehefa mamalala. Fa misaotra andrana bavy Rodine tsika tamin'ilay tenin'Andriamanitra, fa dia tena voakasika tokoa moa ny fony tao anatin'ilay izy, fitiavana antsika izany, ary fitiavana an'Andriamanitra ihany koa izany rehetrarehetra izany. Misaotra betsaka arana bavy Rodine, ary Andriamanitra manankiray-pahasoavana mahaly fitianao ny amin'izany asan'Andriamanitra ngezabe izay nataonao izany, dia maherezatra ny hatrany, tombositra dia mitombo fahasoavana. Mamy sady matsiro ny tenin'Andriamanitra, mirehatra tsara, tafita ny hafatra. Halleluia, amen. Dia hosolo vavan'Andriamanitra hatrany any ianao, dia izy antanteraka izay ireny fonao ranabavy Rodine, dia mahereza hatrany hatrany. Tenin'Andriamanitra izay nijerena androany dia ao mpanjaka voalohany toko 7. Ny vakindrana bavy Rodine, misaotra andreo koa ampakasitrahana azy fa mampahery antrareo ireny tenin'Andriamanitra izay tenintsika ireny. Halleluia. Za kosa mamaky an'ilay teny manomboka any amin'ny andininy voalohany mihitsy. Izany hoe mpanjaka voalohany toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 5:20 no vakitsika melabelantsika ty teny ty androany. Misaotra andrana bavy Rodine. Ny Solomona dia nanambadian'i Solomona ny zanaka vavin'ny Farao, ary nisehoan'Andriamanitra taminy tao Gibeona sy ny nangatahany fahendrena. Misy tantara somary mahavariana ihany satria tao anaty nofy no niresahan'Andriamanitra sy Solomona, fa tsy tena fasafasa, fa tao anaty nofy. Zava-dehibe ny nofy. Nareo rehefa misy fotoana nareo manofy ka mba manam-potoana zahay ka ohatra somary mampanahanao ilay dikan'ilay nofy dia mba miresahany aminay nefa misy heviny ny nofy, ary misy fandikana azy daholo ireny nofitsika rehetrarehetra ireny. Halleluia. Ny ankizy ato amin'ny groupe rehefa misy fotoana manofy dia mba tantarainanay eo dia ezahana dika ilay nofy hoe inona no mety ho hevitra izany. Nofy izany fa ny nofy tena miteny, ary Andriamanitra dia miteny ao amin'ny alalan'ny nofy. Andininy voalohany, mpanjaka voalohany toko 7. Ary Solomona tonga vinantony Farao, mpanjakan'ny Egypta, fa nanambady zanaka vavin'ny Farao izy ka nitondra azo any tanàna Davida, mandrapavita ny tranony sy ny tranon'i Jehova, ary nimandany Jerosalema manodidina. Kanefa ny olona mbola namono zavatra tao fanaritra teny amin'ny fitoerana avy any, nanompo sampy ny dikan'izany, fa tsy mbola nisy trano vita ho an'ny anaran'i Jehova hatramin'izany andro izany. Ny zanak'Israely moa izany dia tsy nanaiky mihitsy raha tsy misy karazan'Andriamanitra tompona. Ka maika mihitsy Solomona nanao ny tempoly satria mbola lozan'ny olona mandeha makeny amin'ny doany, makeny anaty rova, makeny ambony vatolampy, mandeha manao fanatitra, mandeha manompo sampy. Ary Solomona tian'i Jehova, zava-dehibe, tian'i Jehova. Vitsy zany olona voalaza tian'i Jehova, tena hoe marihana hoe tian'i Jehova. Izany tato amin'ny Baiboly na dia samy nanompo an'Andriamanitra, anisan'izany ripetera ilay niteny hoe tianao Jesosy, ianao mahalala fa tianao ary Davida tian'i Jehova. Ary fa eto dia Solomona koa dia voalaza tena maritra hoe ary Solomona tian'i Jehova. Halleluia. Raha te hiavaka ianao dia aza manompo an'Andriamanitra ihany satria hoe teo any an-danitra. Aza manompo an'Andriamanitra ihany satria
tsy te ho any amin'ny helo fa manompoan'Andriamanitra satria tianao Andriamanitra. Ary nizotrana akany araka ny dian'ny Davida reny, nefa kosa izy dia mbola namono zavatra atao fanatitra ihany sy nadory didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avy ihany. Mbola nanompo sampy ihany koa i Solomona na dia tian'i Jehova aza. Ary eto dia hitantsika hoe misy zavatra mbola tsy ampy ao amin'ny Solomona, ary fantatr'Andriamanitra zany. Fantatr'Andriamanitra fa misy zavatra mbola tsy ampy hoe ianao mpanjaka, ianao milaza fa tian'Andriamanitra, nefa ianao mbola nanao ny fanaon'ny olona ihany. Mandeha manatitra fanatitra eny amin'ny fitoerana avy ny olona manompo sampy, dia mbola nanao an'izany koa i Solomona. Hitanao misy zavatra tsapan'Andriamanitra hoe tsy ampy. Tian'Andriamanitra izy fa misy zavatra tsy ampy ao ambadimbadika ao. Dia izao ny zavatra nataon'Andriamanitra niseho tamin'ny Solomona tamin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra. Misy fotoana rehefa ohatra ireo zanantsika ireo tiantsika omena zavatra, rehefa misy fotoana ohatra hoe misy fotoana isika ray aman-dreny mihitsy ny amin'ny zavatra mahafantatra hoe tokony omena an'ity zavatra ity io zazy io. Ohatra efa lehibe ny zanantsika zao ohatra dia tiantsika hividianana ordinateur izy tsy nangataka fa fantatritsika fa ilainy le ordinateur. Dia ny zavatra ataontsika dia zao, ataontsika izy isokirana ny vavany, ahafantarana fa misy zavatra manky eo aminy. Ndrity ngamba efa lehibe tokony efa mila fitaovana ilaina amin'izay ohatra zany. Dia le zaza manomboka mieritreritra hoe ordinateur tokoa ohatry ny tsy ampy. Ianao nefa amin'io efa te amin'ny ordinateur. Ataonao izay hahatonga ny resaka amin'izany zavatra any. Ianao mihitsy zany nefa te amin'ny eto dia misy Andriamanitra mahita zavatra tsy ampy eny amin'ny Solomona. Dia nisehony i Solomona. Halleloia. Ary tian'Andriamanitra ho tonga any amina resaka anankiray ity fionany ity fa tsy hoe mionaona fotsiny, tsy nofo ririnina. Andriamanitra rehefa miona amintsika tsy takan'ilay hoe razana mamangy ireny mangatsika fatafilamo. Misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao. Tao Gibeona ny sehoany Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofo noho ny alina. Ary hoe Andriamanitra taminy, angatao izay tiana omeko anao. Halleloia. Ny tena maly misy zavatra tian'Andriamanitra omenan'ny Solomona. Fa izy Andriamanitra hoe angatao izay tianao. Inona ny tianao? Tsy ny salasala koa i Solomona ny teny hoe, ary mahafinaritra ty tenin'ny Solomona ity. Ny tenin'ny Solomona dia izao, mahitana tsara ve aloha nareo lasa le lasa ny sary eto amiko eto. Ialana tsiny kely, amboarina kely aloha izay tsy mety. Nofo ririnina. Na ririnina na fahavatra rehefa mandofy aloha dia saitsainy daholo ihany fa miteny foana ny nofy. Mahita tsara nareo? Zay vao miverina ny taty amiko. Misaotra anareo. Dia izao zany, Solomona tian'i Jehova, Solomona nefa mbola nanompo sampy. Zany hoe ny zaza matetika tiantsika ray aman-dreny, fa misy zavatra tsy tiantsika ataony zareo fa ataony ihany nefa izy tiantsika. Tsy hoe tsy fitiavana antsika ny anaovany an'ilay izy, fa izy tiantsika. Fa misy action anankiray misaraka amin'izay fitiavana antsika izay mihitsy ny fanaovany zavatra tsy mety amintsika ray aman-dreny. Teto Solomona tian'i Jehova nefa manompo sampy. Tsy tian'i Jehova nefa ny fanompo sampy. Dia ny teny amin'izay Andriamanitra hoe angatao izay tianao. Dia hoy Solomona, ianao efa nanao fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiky mpanomponao, araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadihana sy ny fahamarinana, ary fahitsiny ny fony taminao. Ary nefa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy, dia nanomezana ho azy zanakalahy hipetraka amin'ny seza fiandrianana tahaka izao an'io izao. Halleloia. Voalohany indrindra,
mahafinaritra ny toetrany Solomona. Rehefa nasian'Andriamanitra angataka zay ilaina izy, dia zao aloha zavatra atao amin'ny voalohany, nahatsapa ary nataony tsapan'Andriamanitra. Fa tsy hoe anontaniana izy hoe inona ny ilainao dia teny taraina hoe tsy manana ninina mihitsy aho. Fa nitenenin'ny Solomona fa efa manao mety Andriamanitra. Tsy takona felina hoy Solomona Andriamanitra. Ianao efa naneo an'izao fahasoavana lehibe zao. Izany hoe tena tiany Solomona tenenina. Efa ampy Andriamanitra, efa mety Andriamanitra. Halleluia. Firy tamintsika androany no nivavaka tamin'ny maraina na tamin'ny atoandro na tamin'ny harivo dia niteny tamin'Andriamanitra Andriamanitra tena efa mety nge zao ataonao amin'ny fiainako zao. Ny olana amintsika kristianina dia zao dia davintsika ohatry ny dadarabe Andriamanitra. Ny mpanompo sampy dia zao foana rehefa tonga eny amin'ny dadarabe, meo fanambinany, mahitahany ny razana, mizatra angatahana foana, tsy misy olona zany mihitsy tonga eny amin'ny fanompo-tsampy. Manositra menaka sy dilo sy tantely ny vato lampy eny ka hoe tsy angataka anina fa hideran'ny razana fotsiny ohatra sisa. Hoe hideran'ny andriambodilova sy rafoisy rangita sy ry andrenam-ponomerina fotsiny. Mpanompo sampy tonga eo izy angataka izy zay. Mangatapitahina. Ary tsika rehefa avy any amin'ny fanompo-tsampy dia mora fantatra ihany ny olona avy any amin'ny fanompo-tsampy rehefa tonga ao Jesosy ny mangataka io foana. Mangatapitahina, mangataka. Ao. Solomona tsy zany. Ary zany koa tokony zany tsika. Inona ary Solomona ny tianao omeko anao, angatao zay tianao. Zao ny tenin'ny Solomona voalohany Andriamanitra. Voalohany indrindra no makasitraka anao rehefa mety ny atao. Halleluia. Makasitraka Andriamanitra fa tena nomenao tombon'andro zay androany. Dia nomenao hanina sahaza, sakafo tsara zay menakavy. Raha nandeha niasa dada, narovanao Andriamanitra. Dia nosoranao teny an-dalana rehetra. Ny ankizy rehetra nandeha nividy, nandeha nianatra, notoloranao saina, tsisy olana tany am-pianarana tany, neny tamin'izay rehetra nalehana, nambinao tamin'ny zavatra rehetra. Halleluia. Saotra aloha Andriamanitra. Misy tsika maraina farivon'ny andro mangataka amin'Andriamanitra foana. Tsy olana angatsika mangataka e. Fa mba mahaiza koa aloha makasitraka. Mba mahaiza koa aloha makasitraka. Hoe inona no zavatra efa mba nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao e. Ndao tsika mba hianatra akasitraka an'Andriamanitra. Halleluia. Andriambodilova zany ohatra ny anarana mpanjaka tompon'ny olona ny anatina sampy isan-karazany anaty rova eny. Dia zao anefa ozy izy. Efa betsaka ny nataonao Andriamanitra, efa netiny nataonao fa zao andiny fa fito. Ary ankehitriny Jehovah Andriamanitra. Ianao efa nampanjaka mpanompo andimben'ny Davida raiko. Nefa za fanetretehana be ty, nefa za dia mbola zaza ihany ka tsy fatotra akory izay fivoaka sy fiditra. Ary za mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidianao. Sady olona betsaka tsy tambisana ka tsy hitahizana ny amarony. Velariny Solomona teo anatrehan'Andriamanitra ny angezan'ny adidosahany. Ny angezan'ny adidosahany sy ny abetsaky ny fidadasiky ny problème ao atrehany. Fa ny mitondra firenena ry havana dia tsy taka ny mitondra fokotany ary tsy taka mitondra tokantrano. Fa firenena olona manalinaliny no hoentina. Dia tsapan'ny Solomona hoe mbola kely izy. Fanetretehana zany. Zay teo lehibe hoy Jesosy dia ho kely. Ary zay manao tena no kely dia izy no lehibe. Zay manesy tena no asandratra, zay manandra tena dia ho ahetry. Nihetry teo anatrehan'Andriamanitra Solomona. Ary miboraka ny marina izy za Andriamanitra mbola tsy amin'ny fahendrena. Hoy izy Andriamanitra fantatro ingena fa mbola tsy amin'ny fahendrena. Ianao ary ange tia anany efa ianao mbola manompo sampy ry Solomona. Toy izy Solomona hoe andiny ny fasivy. Ka omeo ampanomponao, saina malady. Hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny sosindratsy, fa izy amono mahay mitsara zao olonao betsaka izao.
lay hoe saina malady ery ambony ery misy ray kely de ery ambany ery dika le ray kely fo miaino. Halleloia. Inona revana zany no nangatahany Solomona? Fo mahay miaino an'Andriamanitra. Iza ny angataka an'izany? Vava mbola misimisy kokoa ny angatahany io mba afaky ny angataka. Fa ny Solomona tsy ny nangataka fa ny fo mahay miaino. Voakasika Andriamanitra. Za androany ny tenanay mba mangataka ianao zany hoe Jesosy mba omeo fo mahay miaino. Halleloia. Fa sitrapon'Andriamanitra ary zava-dehibe amin'Andriamanitra lavitra ny miaino. Hoy Jesosy hoe na tsy mangataka akory ary ianareo de efa reniny rainareo izay any an-danitra sy ary fantatr'Andriamanitra izay tokony ho anareo. Raha roa ny sofina nataon'Andriamanitra fa ray ny vava, raha ny tena marina de tokony mivavakintsika mitenitsika kely fa ny miaintsika ny betsaka. Ary ny olona mpiaino an'Andriamanitra de olona lasa lavitra satria miaino tolotsaina, miaino torolalana. Zany Davida zany tsy mandeha manafika raha tsy avy miaino an'Andriamanitra. Inona ny teninao Andriamanitra? Andeha asa hijanona. Tsy nietsika i Mosesy raha tsy niaino an'Andriamanitra. Andriamanitra hidina asa hiakatra. Halleloia. Fa misy letsika vava ihany. Tsy miaino mihitsy fa vava ihany. Anisan'izany Balamo. Ilay mpaminany atao hoe Balamo. Miteny fa tsy miaino na dia efa miteny aza ny borika izay andehanany. Biby aza efa ataon'Andriamanitra miteny satria tsy miaino an'Andriamanitra Balamo. Avy tana mbola hitorian'ny Balamo isika. Fa ny nangatahany Solomona dia saina malady. Fo miaino an'Andriamanitra. Andininy 10. Zao ny tenin'Andriamanitra. Ary sitraky ny tompony nangatahany Solomona zany zavatra izany. Tonga izay Andriamanitra hoe mety amiko zany zavatra angatahanao zany. Hoy Andriamanitra taminy 10:20. Satria nangataka zany zavatra zany ianao fa tsy no ela velona na harena na ny an'ny fahavalonao na fahaizana hitsara no nangatahanao. Ireo zavatra eritreritro dia zao. Raha ny olombelona zany dia amin'Andriamanitra ireo no tokony angatahany olona, ireo matetika angatahany olona. Ho ela velona, mangataka ho an'ny tenany, mangataka ho an'ny nofony, ho ela velona, harena, miliara sy ny harena maro isan-karazany rehefa angataka ihany. Hainy ny fahavalo, ihany nataovy an'izao iny Andriamanitra ataovy an'izao iny fahavaloko iny. Fony tena Andriamanitra sitraka Andriamanitra nangatahany Solomona zany zavatra. Toy izay Andriamanitra satria ianao tsy nangataka vola na harena na ho fahaela velona na ny an'ny fahavalonao dia indro efa nanao araka izay teninao ka indro efa nanome anao saina endry sady mahiratra ka tsisy tahakanao teo alohanao na tsisy tahakanao taorianao zany resiny ho resiny Solomona zany na i Davida rainy aza satria ny teo alohany tsisy oatra azy, ny ao aoriana tsisy oatra azy. Zany hoe vao nangataka an'ilay fahendrena izy dia izay Andriamanitra mety amiko zany tsofin'Andriamanitra fotsiny dia nidina niaraka tamin'izay tao amin'ny Solomona fahendrena. Fahendrena Andriamanitra. Tonga dia nosoran'Andriamanitra teny hoe say Solomona. Tonga dia nitany alohanao tany tsisy ohatranao, ny asany aorianao any tsisy ohatranao. Tonga dia olona miavaka ianao, olona manam-pahendrena, manan-tsaina, manana fo miaino, manana saina malady. Halleloia. Ary ny tena zava-dehibe dia izao. Efa nanome anao saina endry sy mahiratra ao ka tsisy tahakanao teo alohanao ary tsisy tahakanao ao aoriananao. 13 mba tsy pio am-baibolonao. Ary na izay tsy nangatao anao aza dia efa nomeko anao koa. Oriavana ny Andriamanitsika na tsy nangatahanao aza dia azo nomena anao. Ary na izay tsy nangatahanao aza dia nomeko anao koa. Dia harena sy voninahitra ka tsisy mpanjaka tahakanao amin'ny andronao rehetra. Ary raha andeha amin'ny lalako ianao ka hitandrina ny lalako sy ny didiko tahaka nandehanan'i Davida renao dia ataoko ela velona ianao.
ary tena tsara Solomona zany hoe le zavatra teren'Andriamanitra tery ambony zany hoe ozy izy matetika ozy izy ny olona de zao fa ela velona ny angatahana na arena na ny an'ny fahavalony tsy reny ny nangatahany Solomona fa fahendrena fozy Andriamanitra hoe fahendrena teo de meko anao reo fa ataoko kado re zavatra nydinganinao fantatro fa tokony anao reo na tsy nangatahanao azy de ataoko lasa ela velona ianao meko anao ny arena meko anao ny ain'ny fahavalonao tena tsara Solomona na tsara Solomona zao re avako malala koa taorianan'izany raha vakitsika ny ten'Andriamanitra de Solomona tonga de olona intelligent be mihitsy de manam-pahendrena be mihitsy tsy azonao fitahana zany inge tantara ohatrany misy an'le vehivavy anankiroa le teraka de ny anankiray maty zanaka moa ndray velona de le divan'izy roa le izy tonga de fantatry Solomona hoe izy tsy azonao fetsifetsena ny olona manana fahendren'Andriamanitra zany tena anao raha ohatra ianao mangataka vola makarena de anananao vola makarena fa sasatry ny solokin'olona ianao fetsifetsen'ny olona ianao de ho lany ihany ny arenanao fa raha misy zavatra kely eo aminao fa entinao amin'ny fahendrena de ho lasa lavitra ianao ozy izy le misy lehilahy fetsy be zay de ny anankiray indray somary ohatrany tsy de miasa tsara zay de niarahana sakafo izy roa lahy de trondro ny laoka de ozy izy le anankiray hoe le misaina be zany za ozy izy le anankiray ohatrany verivery tadidy zany ohatra tsy de miasa koa ny saiko tsy haiko ohatrany dombodombo zany tatato de ozy izy andaotsika isakafo de ina ny laoka andaotsika ozy izy sakafo de anao no paye fa misy zavatra toroko anao izy le fetsifetsy zany de ahoana ary ndray sakafotsika anaovy trondro anankiroa plat de trondro zany ny laoka de ozy izy le anankiray hitanao izy izy ny lohatrondro mampahira-tsaina be mihitsy rehefa mihinana lohatrondro ianao de hoaninao iny lohany iny de misy an'le atodoany hoany fa tena mampatsiro be mihitsy ny mihinana trondro samy fa izy izy le anankiray ka zao izy ameko anao ny lohatrondroko de ny lohatrondro rehetra hoaninao fa ny vatany meo anahako daholo fa mampifaverina ny sainao zany de le vatatrondro lava be anankiroa zany no hoanin'le fetsifetsy fa le lohatrondro anankiroa fotsiny no hoanin'le ray de feo mpinanana amitsito izy le ray arotro ny vo ihany azany de izy le anankiray hitanao zany zay de efa miasa sady ny lohatrondro lasa misaina be ianao ka teto de zao Solomona tsy azonao atalaina zany tsy azonao fetsifetsena zany misy vehivavy mazy tetika metsifetsy azy velohany idirantsika am'le iverinantsika am'leo aloha de zao le tantara eo am'le mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahinambifolo nisehon'ny fahendren'ny Solomona tamin'ny itsarany azy vavy ny amin'ilay zazamaty entina ampisehoana anao zany hoe ohatsy ny ahoana ny fisehoan'izany hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra misy zavatra tsarobahana be teto ary na Davida any mety tsy nahavaly io raha tsy nitombo tamin'Andriamanitra ary tamin'izany de nisy vehivavy janga roa nakao am'mpanjaka ka nitsangana teo anatreha ary le vehivavy tamin'ny anankiray traranitra ianao tompoko lahy zasy ty vehivavy ty ndray trano ary teraka tao an-trano sady taoko izy ary nefa velona telona de mba velona koa izy zazavavy ity ary zay roa vavy ihany ny tao tsy nisy orokafa tao aminay na tao an-trano fa zay roa vavy ihany ary maty tamin'ny alina zanaky zavavy io fa voatsindriny de ny fomba matinalina izy ka nakao naka ny zanako teo amiko tam'le natoriany akizy vavinao de nampandriny teo amin'ny tratrany fa ny azy maty napetrany teo atratrako ary noho ny fomba maraina mponono ny zanako indro fa maty izy kanjo rehefa nofantary mponono maraina de indro fa tsy ny zanako naterako ary kosa ny anankiray tsia fa ny velona ny zanako ary maty ny zanakao aondreny anankiray tsia fa ny maty ny zanakao ary ny velona ny zanakao zany ny teniny teo anatreha mpanjaka zany zao zany zavatra zany nahitanareo le lieutenant Colombo izy nareo hitan'le série hitanareo lieutenant Colombo za tena mpankafihana izy mihitsy satria mahafinaritra satria
tena madinika tsara izy anao manaraka an'izy dia tena misaina ilay nanoratra an'ilay tantara na Colomboire tsy nahita izy ny tena izy satria tsisy nahita zany zavatra nitranga zany fizy roa vavy ihany izy roa vavy ihany zaza ray zany sisany velona ny zavatra zany eto dia zao mila mahafantatra loni za koa loni tsy tia apatsolotra fantatrany dia lohatrondrony ihany mba ho aniko reny mba mampatsilo saina ny any lohatrondrony tena tiako le lohatrondro iny ihany tena mba akafiziko le mitroka an'le masony sy le mihinana le azy doany malemy be iny mba tena tiako tsika sloni zany tonga dia mahatonga ty atrano zany loni dia anaisy loni ny lohatrondro halleloia dia zao ny zavatra nitranga izy roa vavy reny ny tany fa maty le zaza anankiray tonga eo am'izay zareo eo an'lohany Solomona vehivavy anankiroa miaraka amin'ny zaza anankiray na Colomboire tsy nahita an'iny izy amireto ary jerena ny masony jerena ny fihetsiny samy mitomany samy milaza fa tompon'le zaza omby mpanjaka andemy fa tena am'roapolo ny anankiray manao hoe ty velo ty zanako ary ny maty ny zanakao ary kosa ny anankiray tsia fa ny maty ny zanakao ary ny velona koa ny zanako ahoana zany hoe Solomona raha Solomona tamin'le taloha io raha Solomona mbola tany amin'ilay Solomona mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fafito io hoe ankehitriny Jehovahandriamanitra nefa nampanjaka mpanomponao nefa za dia mbola zaza ihany ka tsy fantatry izay voaka sy fiditra ary mpanomponao koa dia olonao izay vidinao nefa betsaka tsy tambosaina tsy hita isany amarony ka meo ahako ny saina malady ho entiko tsara ny olonao aizako manavaka ny sosiny ratsy fa izy amono mahay mitsara zao olona betsaka izao sarotra nge zany ry havany sarotra ny tsarany zany iza ny tena tompondreto ty zazy ty raha am'izao andro tsika zao dia tsy maintsy natao ny test ADN vao mety fantatra zany fa ianao tsy afaka niniky ty ohatra somary mangamanga ty ohatra somary fotsifotsy ty ohatra ny lavalava orona izy ary ny tena reniny reto sarotra satria ny rain'ireo koa samy hafa mila mpatsona koa zany ny rain'ireo izy any mitovy am'ireo sarotra zany mihinana trondro na mihinana chocolat ny hoe mampitsilo saina taloha zao fotsiny ny tenin'ny Solomona tsy ela be tsy namory ny olikendry Solomona tsy namory ny sinediona Solomona tsy nivory tsy nampivory fianakaviana Solomona inona ny hevitrareo reto aiza daholo ny mpanolotsaina torosaina efa nitoloran'Andriamanitra saina izy tsy nangataka volana arena na fahaela velona fa nangataka fahendrena to dia Solomona hitondray sabatra ahako omby mpanjaka dia nentiny sabatra anatrehany mpanjaka ary omby mpanjaka sasao ny zaza velona dia mena anankiray ny antsasany dia mena anankiray ny antsasany fa ny tena tamin'ny mpanjaka raha vehivavy reny ny zaza velona satria nandevolevony fonony amin'ny zanaka no hoe tompoko lao trarantitra ianao meo azy any ny zaza velona fa azafonona re fa io kosa indray akatso ahako akatso anao zarao mihitsy anao samy tsy manana anao mihitsy tonga dia samy tsy manana ry mpanjaka tonga dia sasao anankiroa mihitsy tonga dia izy ny mpanjaka hoe anao izy ny mpanjaka alleloia to dia fantatry ny mpanjaka tena mala mpanjaka anao hoe meo hitsy ny zaza velona vahoaka tsofinona fa eo mihitsy ny reny satria nahoana le tena tompony zaza tsy mahafoy an'le zaza vonona zany hoe zanakao ve am'izao ngeny efa misy olona mavita manary zanaka revana fa tamin'ny zany angerevana ny olona tena mamy amin'ny olona angerevana zany zanaka zany dia tsy nanaiky le na dia ny adivana ary ka hoe ho vonona dia ny fondreny aza vonona ao izy fa meo azy aleo mahita ny zanany velona dia hoe Solomona io ny reniny zany nitolotsaina avy amin'Andriamanitra ary nampiaiky vahoaka izany Solomona izany ry havana inona moa zany ny zavatra tiana ampahirezinanao androany i Solomona dia nomen'Andriamanitra vola sy harena sy fanapahana sy ny zavatra rehetra fa mialohan'izay aloha fantatr'Andriamanitra
misy zavatra tsy ampy eo ary tsy nety tamin'Andriamanitra nanome an'ireo zavatra rehetrarehetra nanaraka reo raha tsy tonga aloha ny fahendrena. Misy ten'Andriamanitra zay any amin'ny baiboly any amin'ny obolona toko fahatelopolo nge vakitsika azafany obolona toko fahatelopolo obolana fahatelopolo raha vakitsika dia mivaky toy izao manao hoe obolana fahatelopolo andiny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo andiny faharaiky amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Izao fitondrana telo izao no tsy mampandry ny tany eny zavatra efatra aza no tsy zakany. Raha ny andevo no tonga mpanjaka, raha ny adala no vokianina, raha ny vehivavy lany zana no ampakarina, ary raha ny ankizivavy no mandova ny tompom-baviny. Zao zany reto zavatra reto zany tsy hampandry ny tany. Raha ny andevo no tonga mpanjaka. Inona moa ny atao hoe andevo? Ny atao hoe andevo dia olona mbola voafatotra, olona mbola voageja. Halleloia. Raha ny andevo zany no tonga mpanjaka dia mikorotana ny tany, ary raha ny adala ny vokianina. Io ny tena hidirantsika androany. Adala vokianina. Inona moa reto zavatra nomena ny Solomona reto? Harena, fahela velona, dia vakiana ilay mpanjaka teo sao dia adinonao. Hozy Andriamanitra hoe satria satria ianao tsy nangataka ny zavatra izany ianao fa tsy ny hoela velona na ny harena na ny ain'ny fahavalonao no nangatanao fa fahendrena. Dia izao. Dia na ameanao saina endry sy mahiratra dia avy eo amin'izay omeko anao na dia tsy nangatanao ary dia harena sy voninahitra. Raha i Solomona zany tsy nangataka fahendrena fa mbola leky daladala kely, mbola zazazaza kely ireny, ka nomena ny harena sy voninahitra io dia tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe mikorotana ny tany, tsy mandry ny tany. Zavatra telo izao tsy mampandry ny tany hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsara fantatsika tamin'ny andro nanjakan'ny Solomona dia minandry fehizay ny tany. Satria maninona? Satria tsy andevo ny toka-panjaka ary tsy adala ny vokianina fa efa endry. Be dia be ny hoe adala vokianina amin'izao fotoana izao tsy manam-pahendrena fa misy ny vola sy harena, misy ny harena sy voninahitra. Misy mpanao boxe amerikanina fantatritsika tsara angambany. Izy no sportif manan-karena indrindra eran-tany. Reny mpanao baolina reny mbola resiny. Izy boxeur. Ny anarany ary moa Mr Money, zany hoe tena ramose vola. Money ny anarany. Ny ataon'olona surnom vola. Dia ny famantaranandro aloha izy ianao. Ny famantaranandro mitetina 6 millions de dollars. Famantaranandro fotsiny. Dia variana mijery ilay famantaranandro. Misy diamant dia volamena lafety dia tena feno mitady rehetrarehetra diamant kely be dia be dao 6 millions de dollars famantaranandro anankiray. Dia variana ry havana tena nresaka izay mivady na manan-karena tahaka ny inona ary ahoana ry havana nanaovako famantaranandro na 6 millions de dollars. Za tena anisan'ny tena tia famantaranandro. Za tena famantaranandro anisan'ny zavatra tena mba mahafinaritra anahy famantaranandro. Nisy nanome cadeau famantaranandro Lacoste zay eto izay olona izay dia mahakasitraka dia ankafiziko mihitsy ilay famantaranandro Lacoste ary tena naovako tsy misaraka amiko ary ny tanako misy dian'ilay izy mihitsy. Alléluia. Dia tahin'ny tompany izay olona izay. Fa tiako lazaina hoe ilay famantaranandro na 6 millions de dollars atao inona zao zany dia maninona zao tsy zavatra azo natao mihitsy, tsisy hoe ohatra zao hoe avan'iny olona farak'izay lavitra sahirana. Dia famantaranandro hoe dia vidiko 6 millions de dollars. Dia izy koa efa mividy sac, kitapo 1 million 500 de dollars. Rehefa ny adala ny vokianina dia izany ny zavatra miseho. Izany ny zavatra miseho.
tena tonga dia manao zavatra tsy takatry ny saina zany ianao hoe manao fety zany ralahy zany manao fety izy dia higagan'ny vahoaka fa mitondra chariot izy miditra en banque chariot mitondra chariot dia maka vola retireny ny vola retiré vola en banque izy vola ray chariot anaovana inona anaovana soirée anankiray zany mpanao boxe zany fantatra reo nge zany vola tao dia amin'ny paquet be ohatr ao dia entina amin'ny chariot anaovana iny anaovana fety indray alina zany ny atao hoe adala voky ihany fa tsy fantatrao misy olona zay tamin'izahako mbola kely dia misy karazan'olona anankiroa reto dia anjaranao mitsara izy amin'reto mba tianao misy olona manan-karena be mihitsy tao Antananarivo tao tompona bus be dia be reto tamin'izany ny bus mbola nalaza mpanan-karena bus efa ho ama tsy haiko tsy hoe aman-jato ny mpiana azy dia zao ny zavatra nitranga manana fiainana tena mahavariana zany olona zany isan'andro isakariva dia manao fety misotro toaka dia mandany vola dia invité daholo ireo olona rehetrarehetra ireo ny soferany rehefa avy miasa dia meo dia misotro izay lany dia misotro dia mandany vola dia misotro isan'andro tsisy hoe lahady tsisy hoe latsinainy misy mifanohatra amin'izay indray mbola olona mpanan-karena be koa ao Antananarivo ao tamin'izany eritreretinareo fa reny tomobile reny fiarakodia hoe Mégane reny tamin'izany Mégane Renault Mégane reny voandizy anisan'ny olona nahazo voalohany tamin'izany reny olona zany reny Renault Mégane reny vomivoaka tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 5 dia zareo nanana tamin'izany hoe mpanan-karena be fa izao ny zavatra mitranga mifanohatra ny fiainan'ny zareo dia anjaranao mba mandinika izy amin'reto ny fiainana tianao le mandany vola isan'andro sany vola samy izy mandany vola isan'andro sany fiainan'le olona anankiray indray inona ozy nareo mitsitso vola misy fa inona ozy nareo ny sakafony zareo vary maina dia manana atody ray avy ny ankizy ao an-trano dia atao omelette dia iny omelette iny sakafo atoandro samy isan'ny tianareo zao le mandany be raha samy misy ihany vola le mandany be zany le mihinana atody dia ny ankizy amin'io mianatra izy mianatra amin'ny EPP nefany ianao milliardaire fa tsy mianatra any amin'ny collège de France na any amin'ny école française zany isan'ny tianareo nareo fidy le mandany be mihinana isan'andro liby isan'andro sa le mitsitsy isan'andro raha misy dia aleoko mandany be ozy izy tsy maintsy mifidy ka raha tsy maintsy mifidy zany tsika ny mamisy an'izao alohan'ny ny azy mandany be rehefa samy misy azy sa le mihinana atody ny androlio samy tsy taky tsy tiako samy tsy tiany zany dikan'iny enina koa re zany tsy misy tiako izy aloha vera mampalahelo le ankizy zany hoe ny fity zany aloha le mihinana be raha azoko tsara le mandany be koa ny Suzel ary tsy maintsy mifidy tsy zany tsy miteny hoe samy tsy raha ratsy fa tsy maintsy mifidy le mandany koa ny jomatany amin'ny tsy misy tiako dia zao za zany zao mba handefa ny hevitra dia mitovy hevitra aminareo reo koa mitovy hevitra amin'ny Jonathan sy Suzel sy Rianna dia aleoko le mandany rehefa samy tsy maintsy hanao ny adalana eny dia anao mba mihinana ahoana ny zanako nampinaniko atody nefa mivola misy fa ny tena marina nefa dia zao marina ny teninareo raha tsy maintsy mifidy tsika dia aleo le mandany ny ny sasany moa aleo le mitsitsy ny ny sasany fa ny tena marina samy tsisy mety ireo ary zany rehetrarehetra zany dia tsy fahendrena daholo ary zay tena ny tenin'Andriamanitra hoe mikorotana ny tany tsy mandry ny tany raha ny adala ny voky aminy zao zany ny zavatra nataon'Andriamanitra ary avako tena sitrak'Andriamanitra ny angatahany Solomona fahendrena ary tonga dia tsy nilavin'Andriamanitra fa tonga dia nomen'Andriamanitra fahendrena Solomona Alleluia fahendrena ry havana dia zava-dehibe lavitra noho ny vola raha vola be
vola be eo ampelantanan'ny olona tsy manam-pahendrena dia potika sorotika vetivety potika tsaroako ilay olona fantatro taloha zay namidy ny tranony zareo dia nyzaraina samy nanana an'ilay vola avy ny ray tapo titiko mihitsy tamin'izany tena tonga dia vitobila efatra izy le namana maromaro menadatra rehefa nen'ilay rainy tena mba narahako maso ny zavatra nataony zaraina ny vola ny trano izy to dia vidy tobila efatra dia tobila efatra izy tsy manana permis tsy mahay mitondra tobila dia ny olona no mitondra olona mitondratondra eny dia entin'ny olona dia midona ary dia entin'ny olona dia simba ary dia fotoana fohy andry tobila efatra simba izy sady tsy mahay mekanika tsy mahay mitondra tomobila tsy ninona dia simba dia miperaka any an-tranon'olona dia alain'ny olona amin'ny pièce dia surcale le ry dia tao anatin'ny fotoana fohy tsy ampy roa taona kory izy ianao tsy ampy roa taona tsy ampy roa taona nandeha tongotra tsy manana ninina tsony satria maninona ny volany nisy fa ny fahendrena mbola tsy nisy tonga dia tobila efatra misy olona fantatro nahazo tamin'ireny PMU ireny taloha fa tena rehefa tsy entina ny fahendrena vola be ny azo fa rehefa tsy misy fahendrena tsika dia tsy mandeha amin'ny laoniny io ka ny an'Andriamanitra dia izao ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra nangataka fahendrena Solomona voa nangataka fahendrena teo dia nomeny amin'izay ny vola sy ny harena sy ny voninahitra jerenao tsara levana ny ten'Andriamanitra ny ampitoroteny ampitoroteny toko fa any amin'ny mpitoroteny toko fasivy mpitoroteny toko fasivy andininy fahinana ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo misy teny manao hoe ka hoy izaho aleo fahendrena toy izay hery kanjo mahavona ny fahendrena malahelo ary ny teniny tsy mba hinona ny teniny hery dia re amin'ny mangigina dia mahery no fitreron'ny mpanapaka-dala aleo fahendrena toy izay fiadiana aleo fahendrena raha hiady zany tsika dia hoy ny ten'Andriamanitra fahaiza mandamina no entina miady raha samy tsy maintsy mifidy zany fahendrena ve no ananana safidiana dia aleo fahendrena tadidiko ny any anatin'ny fianarana ilay any amin'ny EPP ny anaranay taloha EPP akady vato tsy tena tadidiko mandraky ity ny androany misy soratra vao miditra izay ao amin'ny vavahady dia misy soratra ngezabe manao hoe ambony noho ny volamena ny fahendrena dia nampianarana io zany mba hendrena reo fa ambony noho ny volamena ny fahendrena ary tsy mbola takatray zany tamin'izany fa ankehitriny ny zanako mba tiako hamaky an'izany koa ambony noho ny volamena ny fahendrena ary amin'ny obolana misy ten'Andriamanitra mahafinaritra hoe obolana toko favalo andininy fairaika ambin'ny folo ny ten'Andriamanitra manao hoe ny fahendrena kosa dia tsara noho ny voangy andraiky hoe andininy fahafolo aiza ny vola fotsy ny raisina fa ny anatro aza ny vola fotsy ny raisina fa ny anatro ary aleo fahalalana toy izay volamena voafantana fa ny fahendrena dia tsara noho ny voangy ary ny zavatra irina rehetra tsisy azo ampitahina aminy ary avako malalako za tena teteny aminao androany betsaka amintsika rehefa mandalo ady misy olana eo amin'ny fiainantsika dia inona zavatra tadiavintsika valim-bavaka misy fotoanareo gaga fa eto ambavaka rahalahy rato eto ambavaka raha nabavy mampionina fa mandalo ady misy trosa tokony andeo trosa ina nomenay anareo fampianarana efa ny fandarana ve ianao izay mba fandaninay voalohany tozy ny olona elina ary ny dirana fandarana amin'ny trosa zay rahalahy efa tena tsisy ninona hoanina tsony ozy ilay rahalahy anankiray zay za rahalahy mba hampio ara-bola fa tena zao tena efa ny telefonina mihitsy zao ny amidy ary ty telefony resako aminao ty ary ho amidiko ty raha tsy manam-bola eo dia tsisy ifandraisana aminao tsony zay mantsaza za midy aloha fa lotsika hivavaka fa ka tsisy volany aminao vola aloha tsy misy andao hivavaka gaga nareo mivavaka ny angatana dia fampianarana baiboly nomena anareo ry havana malalo
ry havana malala ambony lavitra amin'Andriamanitra ianao a mahazo fahendrena ary za tena teny aminao rehefa tonga aminao ny fahendrena ny fahaizana meno an'Andriamanitra fahaizana miresaka amin'Andriamanitra tonga aminao ny fitiavana an'Andriamanitra dia za tena teny aminao Obolona toko 7 andiny 17 ny ten'Andriamanitra hoe Obolona toko 7 andiny 17 sambatra ny olona izay mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana fa ny fandratona azy dia tsara noho ny fandratona volafotsy tsy ary mitombom-barotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara samy bidy noho ny voangy izy ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy androany vola ny problème anao dia vola ny tianao hita fa za miteny anao misy fotoana tsy omen'Andriamanitra antsika aloha ny vola fa fahendrena sy fahalalana aloha no meny antsika dia fahalalana ny teniny dia ny teny fiainana jerinao tsara ny fiainan'i Solomona nangataka fahendrena Solomona taoriana natongavany fahendrena tonga aloha dia nitsara ny olona izy popoka mihitsy ny nitsarany olona azony Solomona amin'izay fahendrena ainy amin'izay no nigereny firenena dia jerinao tsara ny mpanjaka voalohany toko 4 mpanjaka voalohany toko 5 mpanjaka voalohany toko 5 andininy voalohany ny ten'Andriamanitra ary Solomona nanjaka tamin'ny fanjakana rehetra hatramin'ny Ondy sy ny tanin'ny Filistina sy ny sisiny Egypta nandohetra ireo sady nanompo an'i Solomona tamin'ny andro rehetra iainany satria hain'i Solomona ny nitondra sy nanitatra ny fanjakany dia ny olona nandohetra taminy hitanao miditra fotsiny sisa izy rehefa eo aminao zany ny fahendrena rehefa ao aminao zany hainao ny zavatra ny baiboly andefasana efa ampianarana baiboly nareo jerena nge fiainanareo raha vola ny tediavinareo a vola zany azon'Andriamanitra omena fa be dia be nge ravana ny olona mahazo vola androany fa iny vola iny tsy voata iny vola iny ary tsy hainy kory mitantana an'iny dia potika ihany ary za mitenina antsika rehetra betsaka tsika eto mety bokany trosa zay zao dia anisany tompo bokany trosa fa za miteny anao fa tsy vola ny solution antsika fa fahalalana no fahendrena rehefa anatintsika zay min'Andriamanitra tonga ho azy tsinao tsara fa reny zao tonga ho azy ny mandohetra fotsiny ny olona mpanjaka endriny eo tompoko nampandoaviny hetra fotsiny ny olona vola nge zany tonga zany vola nge zany tonga zany le havana malala avay zany avy amin'ny saingy avy amin'ny fahendrena ary ny mpanjaka voalohany toko 10 misy vehivavy mpanjaka vaviny Seba fanjakana Seba zany dia fanjakana Arabo manan-karena Solomona miliardera fa ity vehivavy atao hoe mpanjaka vaviny Seba ity multimiliardera fa zao ny zavatra nitranga namangy an'i Solomona ny vehivavy fantatrao inona nanatony ny vehivavy an'i Solomona mba hijery hiainy fotsiny fahendren'i Solomona fa izy rehefa tonga any amin'ny mpanjaka voalohany toko 10 andininy 10 dia zao no nitsiriritran'i Solomona mihitsy izy andiny voalohany io mpanjaka voalohany toko 10 andiny voalohany ary mpanjaka vaviny Seba rehefa nahareny lazan'i Solomona any amin'ny anaran'i Jehova dia avy izaha toetra azy ny amin'ny fanontaniana sarotra ity vehivavy ty any dia tonga avy lavitra mihitsy hijery fotsiny ny fahalalana ny fahendren'i Solomona fa zao any amin'ny andiny fahavalo izy tena miteny mihitsy sambatra raha reto olona reto izy sambatra reto izy sambatra reto tandapana reto mijanona eo anatrehanao mandrakariva ka mandre ny fahendrenao ry havana ikakany vahoaka zany fahendren'i Solomona zany fa zao io vehivavy io tonga teo ny tena tanjona vehivavy io dia zao hianatra eo amin'ny Solomona fomba fitondrana firenena nampianarin'ny Solomona leadership nampianarin'ny Solomona gestion nampianarin'ny Solomona ny taktika fitondrana firenena nofanin'ny Solomona
fa tsy tonga fotsiny tanapolo izy any amin'ny 110 mpanjaka voalohany toko 110 ary izy na metaleta volamena 20 amby zato zava-manitra sesehena ary vatsoa ho an'ny mpanjaka tsy nisy intsony zava-manitra be indrindra tonga tahaka ny anomeny mpanjaka avy amin'ny Sefa ho an'ny Solomona mpanjaka. Tonga teo zany olona io nividy fahalalana azinao amin'ny tany zavatra be dehibe an'ny Solomona izy fa tsy tonga ho azy, tsy tonga tanapolo fa nitondra izay zakany. Volamena, vatosoa, kiararana, zava-manitra tsy voaisa. Hitanao amin'izany tonga aloha ny fahendrena manaraka ho azy ny sisa hoy ny tena Andriamanitra fa katsao aloha fanjakako sy ny fahamarina fa hanampy anareo ny ambony sisa rehetra. Androany zany teteny amintsika rehetrarehetra manao hoe mandaty ady ianao anaty olana ianao mianara aloha amin'Andriamanitra, mianara aloha baiboly, mandraisa aloha fahendrena. Na de maika andoto sary ianao, na de maika andoto sary. Zay nge raha naka tena teneniko anareo fa ianareo nge mety nambavaka ka herinandro de mivaly nambavaka reo fa zay reto zay mivady reto nge raha naka nangatabavaka natao daholo na alimbavaka na fifadikanina navavaka tendrombohitra fa 3 volana angarangidina vovaly nivavaka voranomboka nisy lalina soa 3 volana naninona fotsy ato anatin'le 3 volana mbola nianatra fahendrena fotsiny any. Ahoana ny tantananao ny fitahiana alefa n'Andriamanitra aveo raha mbola ianao le mitalatala misy tantaraiko anareo ty efa ianao le tantara le mamo anankiray le lahy mamo anankiray narary tongotra nanatina pastera izy pastera sina mba tonga mandrondrombaravary aty aminao fa marary a pastera marary fa manino ianao izy pastera sina ohatsy ny tena marary pastera hitanao itongotro fa tsy tongotro pastera tongotro marary ny edala marary zany a pastera vojeo a pastera zany fa tena mbola kely anake vojeo a pastera vojeo fa misy asandemony misy marary ny tongotro mampijaly any edala sana pastera koa tena nidokatokafan'le mamy teo za matsy pastera tena mahita hoe raha mbola olon'Andriamanitra koa jenao io anisany fantatry fa raha ianao mitondra mavaka sitrany ny edala io tonga de mivavaha pastera ao fa sitrany hoe zay mantsoary alazaiko anao tsy nataovy mahita misy pastera vavaha pastera le tongotra sitrany de sitrany alleluia ho tahin'Andriamanitra sy ny razana ane ianao izy le mamy zany tamin'ny azo ho tahin'Andriamanitra sy ny razana sy tsy mbola fantany nisy olo loatra zany nisy amponompon'Andriamanitra zay ilay andro nosorana nisy fanosorana natao azy teny ambony altara de nainviteny tao bebeany ka bebeany tsy mahalala zay fivavahana sy izy ihany de amin'ny marempy ray aman-dreny azy de niakatra teny ambony altara de nitsotra anazy zaho ho tahin'Andriamanitra sy ny razana ane zanozanonako zany ka tsy fantatry bebe razana zany efa tsika tsy mivavaka amin'ny razana fa ozy ilay mamy ho tahin'Andriamanitra sy ny razana ane anao pastera zay pastera fa de lasa amizay fa de misotra sy hitranahy ino nataoko le mambo lasa izy namonjy ny namany avida olo nareo izy amony rahalahako sy ny anabaviko sitranahy ry zalahy sitranahy fa de zao tsy mety ty raha tsy asiana fandonam-bera kely ary tsy bota kely ty fa tena le ray metatra mihitsy tena anao fety ry zareo no zary tiako tenenanao ianao raha ohatra ao anaty olana ianao am'izao fotoana zao misy mpivady zay mpiaraka amintsika tena mahakasika ny fony mivady mihitsy ny fihetsika zany olona zany refa na tena mangety teheritretinareo zany olona zany tena
tena avy anaty olalangeza be mihitsy zany tokantrano zany ny tafahoana tamintsika teto ny hain'ny jesosy tsika teto zany olona zany hatramin'izao fa tena ozy zay mivady ohatry ny éponge mandray rano zany tsisy latsaka amin'ny zavatra zay rano eretrinao zany olo zany mbola tsy nahazo any fampianarana vidéo alefanay aminareo koa rehefa amin'iny tsika ny tsy mihina kisoa de efa tonga hatrea de tsy nihinana tsony de tsy menatra mihitsy ny ralahy iny amin'ny olon-dalana eny amin'ny mpivarotra eny sao de misy kisoa to de navandravandran'ny olona tsy raray iny fahamarinany zany mandroso zany olo zany mijery fandarana zany olo zany ohatra mijery film ao tokantrano tena hoe tena mangetaeta niarany aingy amin'ny etaeta ny fitetavin'Andriamanitra fa valimbavaka tsy valimbavaka marina fa afaka andotrosonareo fa menara aloha fahendrena raiso aloha ny tenin'Andriamanitra raiso aloha ny fampianarana fa manaraka ho azy io fitahina io teto Solomona ny olona ny tonga rehefa tafiditra ny fahendrena ny olona ny tonga manatitra fitahina ho azy mandeha lavitra mihitsy mpanjaka vavin'ny Seba manatitra fahasoavana manatitra fitahina ary avakinao ny Solomona ny mpanjaka voalohany rehetratreo de hoy ny tenin'Andriamanitra ny mpanjaka voalohany toko fahafona dimy fahatelo amby roapolo ary Solomona mpanjaka de nanan-karena sady endrino mpanjaka rehetra tambonin'ny tany ary ny tany rehetra izay nitady ahitany tavan'ny Solomona mba hian'ny fahendrena izay nataon'Andriamanitra tao am-pony nidina ny farim-piainan'ny mpanjaka vavin'ny Seba Solomona ndray lasa multimilliardaire namindran'ny olona ny fananany rehetrarehetra azo mieritreritra anao lany andro ianao hoe valimbavaka ny tadiavinao nefa toriteny nomenanao ary ny toriteny eto tena toriteny manitsy ianao be deabe amintsika mangatabavaka fa tsy mandray na de fahamarinana anankiray toriana aminao eto Solomona niraisiny aloha fahamarinany de nanaraka amin'izay ny zavatra rehetra aza adinonao fa Andriamanitra keravana malalaka mahay manonitra ny taona lan'ny valala ianao fa mieritreritra lay de lany andro mbola iandry baiboly ve vao tahiny tompo inge hiazakazaka aveo fitahin'Andriamanitra Solomona zany kerano ny hazakazaka ivetrety zany hoe ny olona manamboatra ny tempolo Solomona ny olona daholo ny miantoka misy miantoka hazo misy miantoka hazo sarobidy misy mitondra volamena vatosoa volafotsy anaovana ny tempolo Solomona petraka fotsiny miaraka amin'ny fahendrena izay nomen'Andriamanitra de teny aminao androany tsy lany andro ianao eto totofana tenin'Andriamanitra ianao mihaino fahamarinana ianao tsy lany kory ianao ny andronao tsy lany andro akory ianao eto fa manovo fahalalana ianao manovo fahendrena fa ambadika izany na de izay tsy nangatanao aza ho ny tenin'Andriamanitra de omenanao mikatsa fahendrena ianao manomboka androany mikatsa tenin'Andriamanitra akatoavy ny tenin'Andriamanitra manontaniana misy tsy azonao inona koa sitrapon'Andriamanitra mbola tsy ataoko fa ho hitanao hitany zozotra ny fitahin'Andriamanitra hitany zotra ny fahasoavan'Andriamanitra ary de hiteny aminao manokana manao hoe aza kivy miandry an'Andriamanitra fa tonga de ataovy zay azahoanao fahendrena fa midina ho azy zany fitahina zany midina ho azy izany fitahina izany raha hainao ny maka hainao ny mandray ny fitahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisanao ny fahendren'Andriamanitra de manaraka ny zavatra eto raha ny fahendrenany tonga voalohany vao fitahiny de ho hitanao zany olona manam-pahendrena hainao no mitazona hainao no mitantana tsy ianao zany ny olona ividy famantaranandrona 6 millions de dollars fa fantatrao ny zavatra tokony atao ty ato zao mampiadana zao mampilaminanay halleloia ho tahiny tompony itsika tsirairay avy za matoko fa voarainao ny afatra teto androany fahendrena aloha de manaraka ny ambony rehetrarehetra mianaraka tenin'Andriamanitra za kivikivy mianatra tenin'Andriamanitra fa ny Jesosy tsika de vonina hitany fiainantsika mahereza daholo isika tsirairay avy hitra fitonana bavaka tsika amin'izao fotoana zao
Amin'ny fifaliana lehibe ny arabanantsika rehetra indray amin'ity alina ity tao anatin'ny fandarana fitondrana ambavaka tsika dia faly indray tafahoana aminareo androany ary hivavaka tsika ity ampiandohana alohan izany tenin'Andriamanitra izany samy mangataka tsika fahendrena dia ao anatin'ny fifadikana io tsika tena ho angatahantsika amin'Andriamanitra izany. Halleloia. Ndao tsika hiteny androany hoe Jesosy malalo, ilaiko zany fahendrenao zany, ilaiko zany fahalalana zany Jesosy ampitomboy ny etaetako hiaino anao. Halleloia. Misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny teninao izay nozarainao teto indray androany. Sakafo mahavelona anay, mahavelona ny fanahinay, fa tena mahavelona ny nofonay. Ny momba anay rehetra mihitsy no velominy izany teninao zany Jesosy Kristy Tompo. Isaoranay ny anaranao masina. Misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nitondra ny teny androany. Misaotra Jesosy malala fa ianao no nampiasa an'izy ireo ary dia tafita ny hafatra Jesosy fa manan-javatra tiana omena anay tokoa ianao. Ianao nge Jesosy tia hanome anay fitahiny, ianao nge tia hanome anay zavatra maro Jesosy, ary eny an-tananao eny misy fahasoavana maro be eny. Fa mialohan'izany Jesosy, mialohan'ny zavatra rehetra, ny tena mba tiana omena anay dia fahendrena sy fahalalana. Androany Andriamanitra, atodio mihitsy ny sainay androany. Ataovy miova ny fomba fangatahanay raha ohatra ka tsy hainay nangataka an'izany hatramin'izay. Hatramin'izay izay mangataka foana Andriamanitra. Zavatra tonga dia mivaingana, vola, harena, zavatra mivaingana Jesosy, satria te ho afaka olana, satria te hitsahatra amin'ny ady. Jesosy malalo fandroany. Fantatra efa ambadiky ny fahendrenao tokoa dia omenao anay miaraka amin'izany ny zavatra rehetra. Omeo fahendrena izay Andriamanitra. Olona manompo anao amin'ny fahendrena. Kristianina manam-pahalalana Jesosy, manam-pahendrena Jesosy malalo. Ary tsy orin-javatsoa, tsy hanara-baraka ny anaranao, satria fantatra efa ao aminao dia misy fahasoavana mananamby ampy, ary ny olona miaraka aminao dia tsy orin-javatsoa. Misaotra Jesosy malala voninahitra ilay dia atolotra eo anao irery ihany. Hatramin'ny talo indrindra ka ho mandrakizay. Halleluia. Amen. Fampakarintsika amin'izao fotoan'izao hiditra fitondrana ambavaka tsika dia mahareta hatramin'ny farany. Ao iny ten'Andriamanitra hoe miareta tory sy mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Androany zany tsika mba alinalina indrindra eto vao matory, satria tsika hanao asan'Andriamanitra. Ianao mitondra ambavaka io manao asan'Andriamanitra ianao any amin'ny toerana misy anao any. Ianao entina ambavaka indrindrindrindra dia manana faharetana fa izay ara miharitra eto mivavaka ao anao dia ianao indray ve tsy haharitra dia manjary lasa mandeha ila ny aninantsika fa miharitra ianao satria ianao entina ambavaka. Maherezintsika rehetrarehetra tahiny Jesosy daholo. Tahiny Jesosy pastora mivady mangataka indrindranareo mivady, mankasitraka indrindranareo mivady hatrany amin'ny fampandrosoana sy fitariana anay ara-pinoana. Mangataka vavaka fa hanala-baka amin'ny herinandro ity ny zanakanadahako, ary mangataka vavaka ho an'ny dadako fa mbola mikohaka foana izy. Mankasitraka indrindranareo pastora mivady amin'ny fitondrana ambavaka tahiny Jesosy hatrany anareo menakavy kely. Amen. Itsika ambavaka zany ny zanakanadahany hanala-baka amin'ny herinandro moa ny dadany mbola mikohaka. Dia itsika ambavaka izany fianakaviany rahavavitsika izany. Jesosy malalo miantso ny anaranao izay amin'izao fotoan'izao dia ilay anarana mahery, ilay anarana azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra Jesosy malala. Amin'ny andro mahory dia tsy mba manana afa-tsy ianao izay ho antsoin'Andriamanitra. Indreto izay tonga eto anatrihanao indray androany. Fa iza moa izay Jesosy ny ila famonjena na tsy ao aminao. Androany Andriamanitra entina eto anatrihanao izany zanakanadahany ity ravavinay ity izany izay hanala-baka Jesosy malalo. Androany izay Andriamanitra tena mangataka tolotsaina avy aminao. Jesosy malala, ny fanahin'ny fitadidiana dia angatahanay hirotsaka ho aminy amin'izao fotoan'izao Andriamanitra. Any anatin'ny examen any Andriamanitra dia tena hiaraka amin'ny any ianao. Ny fanamasinao no hanolotsaina azy. Hanoratra izy Andriamanitra dia ho ampianao izy ao anatin'izany examen izany ary ho hainy. Jesosy tena mifanandrify amin'ny zavatra ny anarany mihitsy ny zavatra hitrangana anatin'izany examen izany. Jesosy atononay ny fanafahana ho an'izany zaza izany satria zaza nentina mibavaka Jesosy malala.
dia ho arovanao mihitsy izy Andriamanitra, ny asany dia volo satana ny fanahany tsy fitadidiana rehetra dia tsy ambinina tsy manakely amin'izany zany amin'ny anaranao Jesosy, fa dia andeha mirindra tsara izany fiaradianan'izany. Ny fahasalamana Jesosy omena ho azy, aza velanao tratran'ny stress izy Andriamanitra, omeo fahasalamana hery sy tanjaka raha hiatrika an'izany fanadinan'izany, ary ho vitany soamatsara izany, ho afany soamatsara izany, ary hiteran'ny anaranao Jesosy malala. Entina mavaka ihany koa ny ray mpianakaviana izay mbola marary amin'izao fotoana izao mikohaka Jesosy eo entinay aminao izany Andriamanitra, ianao angeny manasitrany, ianao angeny Jesosy no dokotera ambony indrindra, ary ianao no antsoinay amin'ny fotoan'izay Andriamanitra. Mila famonjena Jesosy, fantatry fa raha dokotera ny antsoinay dia afaka manome anay ordonnance dia fanafody. Jesosy malala dia mbola mihinana fanafody izy vao sitrany, fa ianao kosa no antsoinay androany. Teninao ray monja angeny Jesosy dia afaka manasitrany, tananao mikasika dia afaka manasitrana Jesosy, ary androany izay mangataka izany tanam-pitiavanao izany, hitsotra amin'izany ray mpianakaviana izany amin'izao alina izao, hitondra fanasitranana ho azy ianao anatin'ny avokavokany any Jesosy, ary tena angatana iny rahanao hikorinana ny anatiny any amin'izao fotoana izao, ampitsahatra an'izany kohaka izany amin'ny anaranao Jesosy, dia hitsahatra ny aretina sy ny fanahitana rehetra. Misaotra indrindra Tompo. Halleluia. Amen. Fedanan'i Jesosy Kristy ho aminareo hatrany pastera mivady. Mankasitraka foana anao zandry mampiona amin'ny fahafoizanao misara fitiavana amin'ny vavaka ho anay rehetra eto. Tsisy fisaorana, Jesosy no isaorantsika mankasitraka. Olona kaikia mitondra voka ny zanany farany efa 12 ans. Ny zanany farany efa 12 ans. Izy ny efa be taona ihany, mangataka zandry hitondrana azy am-bavaka mba ho teraka soamatsara tsisy olana. Dia za koa mangataka foana ilay problème sofina sy vava, mankasitraka indrindra zandry malala. Amen. Mafaitina am-bavaka izany mba tsy hisy olana tokoa ane zany ireny mpianakaviana izany. Jesosy malala mitondra am-bavaka ny zany ireny mpianakaviana izay mitondra voka izany zay Jesosy amin'izao fotoana izao. Raha maha olombelona tokoa dia misy ny fitahitanana rehefa sendra ny zavatra ohatr'izao, satria efa ela tsy niteraka, ary indrindra fa olona efa nahazo taona dia misy ny fitahitanana rehefa ohatran'izao. Fa izao nefa Jesosy malala, sarara niteraka tsy nanana olana teo am-piterahana, na dia olona efa tena lehibe azy izy. Androany Andriamanitra mangataka aminao amin'izao fotoana izao, ho amorainao ane ny fitondran'izany ireny mpianakaviana izany an'izany voka izany. Angatahako aminao Jesosy ny hanomezanao hery azy, fahasalamana hery sy tanjaka, ary dia hitondran'izany zaza izany am-pifaliana izy. Jesosy malala, ho avy ny fotoana hiterahany an'izany zaza izany, dia ianao no hanamora ny zavatra rehetra. Tsy ho compliqué, tsy hisy mihitsy Andriamanitra fahasarotana na dia kely azy, fa ho teraka soamatsara Jesosy malala, ary na dia izy aza ho gaga, na ny dokotera dia ho gaga Jesosy, fa ho teraka soamatsara, ary dia ho raisina am-pifaliana izany zaza izany, na ny zaza na ny reniny dia ho tahinao Jesosy malala. Mino somatoky aho fa ho tanterahanao amin'izany vavaka izany. Tondra mavaka ihany koa ary tsy mitsahatra ny vavaka ao any tena vavina ity izay manana olana amin'ny sofiny sy ny vavany Jesosy, entina am-bavaka foana eto anatrehanao. Tena hisisika mihitsy izay androany, angataka eto anatrehanao indray Jesosy ho an'izany vavina izany, mba hitondra fanasitranana ianao Jesosy, isaorana ianao fa izay ingy Jesosy mino somatoky fa efa misy fanasitranana nataonao ary efa miamiova, efa mihatsara izany, fa mbola angatahanay foana nefa Jesosy mba ho tonga amin'ny fanasitranana tanteraka izy, dia ho faly sy ravoravo iainao anatina fahasalamana tanteraka mihitsy amin'ny fanomponanao Jesosy malala. Voninahitra ny ho anao rery any. Halleluia. Amen. Miala tsiny Tompo. Ia, misy mandefa video moa nareo dia sady mijery kely ilay video ihany ako hoe mba ahafahantsika mahita an'ilay fitondrana am-bavaka atao. Azafady Ia, eny ary zao ilay fitondrana am-bavaka, satria misy video alefany dia mijery kely an'izay azafady. Miarahaba tompoko, mangataka vavaka mba ho afaka miasa
tsy izay tsonika azafady fa le eto ambany narava tompoko mangataka vavaka pastera fa manao recours alohan'ny 2 juin izao mangataka vavaka ho an'ity lafozan-dahiko ity koa fa tena izao no mahazo azy rehefa mihinana fampatoriana nefa to tsy mandaitra mihitsy makasitraka indrindra toko dia mandefa video izy tena mijaly be mihitsy le ray mpianakaviany eo ambony fandriana marary dia tsikam-bavaka izy eny ary vavaka ho anao ary zay amin'izao fotoana izao jesosy any tondra mavaka nyity rahavavina ity zay jesosy malala izay hanao recours amin'ny alohan'ny 2 juin andriamanitro entina eto anatrehanao jesosy malala ny démarche rehetra jesosy ny dossier rehetra jesosy ny zavatra rehetra jesosy entina eto anatrehanao andriamanitro tena angatahako mihitsy andriamanitra ny ranao hanositra n'izany dossier zany ianao jesosy malala tena hoe hanositra n'izany ianao andriamanitra tena hoe hitsodrano amin'izany ianao jesosy malala tena hoe andriamanitro tena apetraka eo am-pelataranao ny démarche rehetra ao anatin'izany jesosy na ny olona andray an'izany dossier zany any préfecture jesosy hoe entina ambavaka ny olona rehetrarehetra mikarakara n'izany jesosy tena hoe ahita fity eo anatrehanao mihitsy nyity ankohonana ity andriamanitra ary dia ho tahininao any hivaly amin'ny tena tokony ho izy amin'ny rinin'izy ireo mihitsy ny valin'izany jesosy malala dia tena ho tahinao an'izany ankohonana izany Jehovah'Andriamanitra mangataka mihitsy zay jesosy mba hialo lalana ianao ary ampahita fity azy any amin'ny toerana rehetra alehany dia tahak'izany ihany koa jesosy ty ravozan-dahany ity izay marary ary dia na dia fomena fanafody fampatoriana azy dia tsy matory fa tena hoe mijaly jesosy angatahanay ny ianao andriamanitra mba hanome fitsarana n'izany reny mpianakaviana izany amin'izao fotoana izao zay tena mahatsiaro fahoriana tokoa fa ianao any famindramponao any hidina aminy jesosy eo ampandriny eo izy dia tena hidinanao famindramponao ary izany famindramponao izany mikasika azy amin'ity androany ity ampitsahatra ny fanaitainana ampitsahatra ny krizy ampitsahatra ny zavatra rehetra jesosy malala nanome anazy toromaso mamy eny ny fanainao masina izay tsy vitan'ny fanafody dia ho ataonao jesosy angatahanay izany amin'ny anaranao misaotra indrindra tompo halleloia amen aza mananareo fa tsy manonona anarana mihitsy ahako eto tsy manonona anarana mihitsy tsika atao anaty fitondrana mbavaka aza matahotra ianareo misy ankohonana anankiray hoe ntsika mbavaka amin'izao fotoana izao izay tena mandalo olana mafy be mihitsy dia hoe tsika mbavaka aloha izy ireo tena mangataka aminareo mihitsy mba hitondra mbavaka n'izany tokantrano zany fa misy olana tena misavorovoro ary toritentsika tamin'ny sabata dia izay mihitsy hoe andriamanitra roa no mifanandrina amin'izao fotoana izao ary tena zahay dia mivavaka nanomboka tamin'ny fakomaly omaly hatramin'ny androany dia tsy mitsahatra mivavaka ho an'izany ankohonana izany ary mbola miteny foana manao hoe aza matahotra fa batainareo ny fandresena ao anatin'ny ady io hivavaka tsika amin'izao fotoana izao mba hiady ho an'izao zany ny vavaka ataontsika ty zany tena angatahako aminareo mihitsy ty tonom-bavaka ty manokana kely ho ampiakarintsika eo tendrombohitra Karmela io ady io tahaka ny toritentsika tamin'ny sabata dia apetrakintsika eo ambony tendrombohitra Karmela io dia iseho eo ny tena Andriamanitra satria tena ady mahery vaika manko le izy dia tena ho porofon'Andriamanitra mihitsy hoe iza no Andriamanitra halleloia ary zay dia mino sy matoko fa isy herin'Andriamanitra mahery vaika tena izy tsy fantatrehany fomba hoana fa zay fotsiny minotsika dia matoko dia nareo rehefa mivavaka dia mino dia teneny hoe jesosy ampiakarina eo ambony tendrombohitra Karmela ty adiny ty ankohonana ity dia aoka ianao ny ady fa zay angina halleloia jesosy mitondra-mbavaka nyty ankohonana ity zay jesosy amin'izao fotoana izao zay tena tsaro ny manokana mihitsy androany andriamanitra tena hoe ao anatina ady ao anatina korotana savorovoro ary tena hita mihitsy amin'izao fotoana izao fa misy tokoa hery anankiroa tena mifanandrina jesosy tena mifanatrika amin'izao fotoana izao dia misy hery anankiroa tena mifanatrika dia ianao ny ray jesosy malala fa mpaminany ny bala 500 lahy jesosy malala manodidina n'izany ankohonana izany amin'izao fotoana izao maro dia maro tokoa ny fahavalo amin'izao fotoana izao Jehovah'Andriamanitra ary raha mijery amin'ny maha olombelona izay Andriamanitra ranomaso maha olombelona dia tahaka ny olona nijery any elita eo tendrombohitra Karmela manao hoe ho resy mitaitaina satria olona ray miady amina olona 500
dia mampitaitain'Andriamanitra. Ny eritreritry ny olona mety hoe ieliny mety ho potipotika sy voatetitetika, fa Jesosy misaotra anao izay fa Andriamanitra mahery ianao. Tsy ny isan'ny olona no jerenao androany, tsy ny isan'ny olona mivavaka ao anatin'ity tokantrano ity no jerenao androany, fa misy olona anankiray tena mivavaka ao. Haleloia! Anankiray tena manompo anao, tena tianao dia tahaka ny Eli. Misy olo tena anao Andriamanitra eo anoloan'izany ady izany. Mbola tsy nitsahatra izay androany mangataka Jesosy malala, mangataka Jesosy malala, tena hoe ampandresenao izy eo amin'izany tendrombohitra izany Andriamanitra, dia ho porofona hoe izany tena Andriamanitra Jesosy. Tena mangataka izay amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jesosy asehoy ny herinao, fa Andriamanitra mahery, ny Andriamanitra ivavahanay, no tsiratsirainy ny Andriamanitray, fa Andriamanitra mahery, ny Andriamanitra ivavahanay. Haleloia! Ary mitoky amin'izany izay mandrakizay Jesosy malala, mitoky amin'ny fandresen'izany izay mandrakizay. Haleloia! Misaotra Jesosy, fantatro fa momba azy menakavy kely ianao ary tsy mamela an'izy ireo irery ao anatin'izao ady izao. Misaotra Jesosy. Amen. Mahereza nareo menakavy kely. Fiadanan'i Jesosy any ho amin'ny pastora menakavy, mba mangataka vavaka zoko fa misy raha-panambadian'ny zanaka zokinay atao tranonay ny alakamisy izao. Misaotra n'Andriamanitra aloha fa voahaja ny tsy fanasiana toaka sy zava-padina. Haleloia! Mangatavavaka mba ho feno voninahitra Andriamanitra ny fotoana rehetra, ary ho fehezin'ny fanamasina ny mpanatrika rehetra, ka tsisy ananasaina hafa ary mba hisy fiarovana ny rahan'i Jesosy aminay mpampiatrano, tsy hisy henatra na fahafahambaraka ho an'ny fianakaviana rehetra makasitraky ny endra zoky mampiona. Dia Andriamanitra ny hamarify ny tsirairay avy. Haleloia! Amen. Tena hivoaka manetriketrika izany, aza matahotra fa tena ho tafian'Andriamanitra ny voninahiny mihitsy ny tokantranonareo vady. Jesosy malalo mitondra-mbavaka ny tirabavana ity izay amin'izao fotoana izao, izay apetrano raharaha ao anatin'izany tokantrano izany. Jesosy malalo, misaotra anao izay fa mijoro amin'ny sitraponao hoe izy ary izany ange Jesosy ny zava-dehibe indrindra, dia izy efa mametraka ny fahamasinana ao anatin'ny tokantrano, tsy avelany idirana zava-pisotro mahamamo, tsy avelany idirana dia zavatra maloto azy. Jesosy malalo midera sy mankalaza anao zahay, fa izany ny zava-dehibe indrindra aminao, ary ampy idiranao anatin'izany tokantrano izany. Tena hoe anafianao ny voninahitra ao amin'izany tokantrano izany Jesosy. Entiko ambavaka ny raharaha rehetra ho atao ao Jesosy malalo, hivoaka amboninahitra, tena hoe ho tafiana voninahitra reto tokantrano ireto izay napetrano an'izany Andriamanitra, ary anaiky mihitsy ny fianakaviana hiteny mihitsy soa ihany fa tanany natao. Haleloia! Satria dia ho tafianao ny voninahitra ao sy ny famirapirantanao izy menakavy kely ao anatin'izany fety izay ho atao izany Andriamanitra. Dia tsara safidy ireo olona ireo satria miantrano any amin'ny zanaka ao. Jesosy malalo tena tsofinay rano mihitsy ho arovanao amin'ny ratsy rehetra nezany tokantrano izany. Raha misy mitady anisy ratsy Jesosy dia efa tsy ambinina sahady. Andriamanitra ny ranao no andrakofanay an'izany tokantrano izany Jesosy, manomboka eny ambaravarana, ny ambavahady, hatrany amin'ny tolam-baravarana rehetra Jesosy, hatrany amin'ny efitrano rehetra. Tsy azo anaovana na inona, tsy azo anaovana ratsy, fa ny ranao mahery no ikoriana ao anatin'izany tokantrano izany. Ny fanainao masina anao anodidina ary ny devoly sy satana fahavalo dia tsy afaka anao na inona ao anatin'izany tokantrano izany. Misaotra indrindra Jesosy. Haleluia! Amen. Tain'i Jesosy nareo vady pasteur, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa nivaly ny fangataham-bavaka natao teto. Haleluia! Nahita stage ny zanako lahy, voninahitra averina ho azy irery ihany. Haleluia! Tena averina ho azy irery ihany mihitsy ny voninahitra makasitraka anao ny jorovavolombelona, dia raina Jesosy. Amen. Tain'i Jesosy nare menakavy, mangataka vavaka zaho an'ny vadiny tantinay mikasaka ady tany mba ho vita soamantsara. Efa vita ny ankety androany, fa amin'ny zoma no makany amin'ny tribunal indray mitondra ny vadiny ankety, ny marina no andresy fa tsy vola. Makasitraka anareo vady. Amen. Ao fa hianterantsika amin'ny vavaka izany dia hanome rariny anareo any Andriamanitra araka ny tenina hoe ny marina no andresy fa tsy ny vola, dia tsika mivavaka ianareo. Jesosy mitondra mbavaka an'ity tokantrano ity izay Jesosy amin'izao fotoana izay manana ady tany, ary dia kalana tribunal mihitsy nyzany zavatra izany Jesosy malalo, dia ho tanteraka aminy tokoa ane arak'izay nangatahany hoe ny marina no andresy. Ianao ange Andriamanitra tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka ny marina,
fa eo anatrehanao dia misy ny azo omena rariny. Jesosy malalo dia nomenao rariny voalohany dia ny zanakao, ary ianao dia any amin'ny côté an'ny zanakao Andriamanitra, fa tsy any amin'ny côté an'ny fahavalon'ny zanakao. Ary izany no angatanay androany ho an'izany ravavinay izany. Ao anatin'ny ady tany izy amin'izao fotoan'izao Jesosy, mangataka aminao mihitsy mba hiditra tsehatra ao anatin'izany anie ianao, hikarakara an'izany anie ianao Jesosy, ovanginao hatrany amin'ny mpitsara, hatrany amin'ny ambaratonga rehetra izay lalovan'izany taratasy izany Jesosy malalo, na dia manjaka taky ninona aza ny kolikoly fa tonga amin'ny dosie an'ity zanakao ity, dia ianao mihitsy no hamefy, ianao mihitsy no hifehy an'izany olona izany, tsy hanao kolikoly Andriamanitra fa hampanjaka ny fahamarinana. Ary dia angatahanay mihitsy Andriamanitra ny fahita-pity avy aminao hirotsaka amin'izany tokantrano izany, ary dia andresy izy ao anatin'izany ady izany Jesosy malala, tsy ny fahavalony no andresy fa izy. Misaotra indrindra Jesosy. Aleluia, amen. Fiadanana eo aminareo mianakavy kely, za mba hangataka vavaka fa raha pitsy vao hiverina hianatra ilay zanako kely, dia mba omeny Jesosy fifaliana sery sy tanjakany izy ka tsy hiverenana aretina intsony. Amen. Jesosy hamaly-pitianareo mianakavy kely hatrany. Ao fahenjika-mbavaka izy amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra-mbavaka an'ity zaza ity, zahay ihany izay hiverina hianatra raha pitsy Jesosy malala tao aoriana ny aretina izay nahazo azy, dia izao indray izy vao hianatra Jesosy. Angatahanay Andriamanitra mba ho motive mihitsy nyzany zaza izany Jesosy malala, tsy ho kamokamo, tsy ho kivikivy Andriamanitra, omeo hery sy tanjaka Jesosy entiny miatrika an'izany fianarana izany, omeo fifaliana ihany koa izy any ampianarana any, dia narakofanay amin'ny rano mihitsy, tsy ho zaza vao ilikilika, tsy ho zaza vao teniteny lava, fa rakofy ny voninahitra ao, rakofy Andriamanitra ao, ampamirapirato eny aminy ny voninahitra ao, ary dia ahita fity amin'ny mpampianatra, ny olona manodidina azy, ny mpianatra rehetra Jesosy ahita fity amin'izany olona izany izy, ary dia azoto izy andeha hianatra fa tsy ho kamo Jesosy entiny ambavaka mba tsy hiverina amin'intsony izany aretina nahazo azy izany, tena didina amin'ny rano ao mihitsy, tsy ararintsony, tsy hiverina amin'ny aretina Jesosy, fa efa sitrana izy, ary dia tsy ararintsony izy amin'ny anaranao Jesosy malala. Petraka aminao no aviny sy ny fiainany manontolo, ho tahinao foana nezany zaza izany, ho vonaitry ny anaranao, ary ho fifaliana ho an'ireto ray aman-dreny Jesosy malalo ny fisian'izany zaza izany. Misaotra indrindra Jesosy. Aleluia, amen. Tahin Jesosy pastora mianakavy, mba mangataka vavaka ho an'ny zanako lahy fa misy zavatra manepotra azy ao anatin'ny orony, ary efa ela io no tao, nefa tsy fantatra hoe inona fa lazain'ny dokotera fa tsy kambon'orona nefa, dia mankasitraka anareo mivady amin'ny fitondrana-bavaka Jesosy ny hamaly-pitianareo hatrany. Tsy kambon'orona izany nefa manepotra anazy. Fahenjika-mbavaka izany zavatra izany, dia ho sitrana soamantsara anie izy. Aleluia. Jesosy eo mitondra-mbavaka ny zanak'ity ravavinay ity izay amin'izao fotoana izao Jesosy malala, izay misy zavatra marary tokoa amin'ny orony ao Jesosy, tsy kambon'orona nefa dia manepotra anazy Jesosy malala. Ianao no mahafantatra an'izany aretin'izany hoe inona, ianao no mahita an'izany, ary ianao ihany koa no mahay manasitrana an'izany Jesosy. Ianao no hitarainanay raha ny dokotera mbola tsy mahafantatra akory, mety mandainga ny radio, mety tsy mahita ny scanner, fa ianao mahita Jesosy, ary fantatrao izany zavatra izany amin'izao fotoana izao, ny any anatin'ny orony any Jesosy manepotra anazy. Androany Jesosy dia mitondra-mbavaka an'izany zaza izany. Jesosy malalo, angatahako ny tananao mahery hikasika azy amin'izao fotoana izao, hanendry ny loharanona aretina, ary dia hitsahatra izany Jesosy, hitsahatra izany fahaseporana izany Jesosy malala amin'ny anaranao Jesosy, tena mitsahatra izany na inona antony na inona antony Jesosy eo angatahanay, raha fivontosana izany dia mihena amin'ny anaranao Jesosy malala, raha zavatra hafa dia mitsahatra amin'ny anaranao Jesosy malala, ary dia manomboka androany dia tsy ho sepotra tsony io zaza io, satria zaza nentina ambavaka, ny anaranao Jesosy tsy ho sepotra tsony amin'ny anaranao Jesosy. Mino an'izany zahay, mino an'izany vavaka izany zahay Jesosy malala, ary mangataka aminao izay mba hijery azy manokana mihitsy anie ianao, atao fantany Andriamanitra fa ianao no manasitra anazy, rehefa sitrana azy soamantsara eo izy dia atao fantany fa ny tananao no mikasika azy nanasitra anazy, ary hitodiany aminao ihany koa anie izany Jesosy malala, hanolorany tena ho anao, satria betsaka ny fahavalo eto amin'izao tontolo izao ity, anisan'izany ny aretina sy ny zavatra maro, fa ilainay foana ianao Jesosy eo amin'ny fiainanay isan'andro. Misaotra indrindra Tompo. Haleluia, amen. Tahin Jesosy pastora mianakavy, mankasitraka tamin'ny fampianarana,
dia mangatavavaka mba ho tantanan' Jehovah ny dia izay andeha mata ary mba ho fifaliana sy fitiavana tanteraka ny ionana amin'ny havana rehetra ary mba ampiasain'i Jesosy lehibe mba ho resy lahatra amin'ny Jesosy ny havako any tena izy fanamasina hiasa mankasitraka anareo mivady dia misaotra sady zoko mampiona alleluia tahiny Jesosy. Tena izay mihitsy ny mission anao makany ianao dia manana an'izay mission izay mahafinaritra be dia tena entina mbavaka ianao mba ahomby alleluia ny fotoana hijanonana ho any dia hanova fo an'ireo havanao ireo ary dia tena ho tonga zanak'Andriamanitra daholo nareo mianakavy. Izay ny tena faniriany. Jesosy malalo mitondra mbavaka ny tirapavina ity izay andeha hamangy fianakaviana Jesosy any Madagasikara. Jesosy malalo misaotra anao zegny amin'ny fahafahany andeha ho any iona amin'ireo havana Jesosy ary ireo havana akaiky ary manana faniriana izy ao anatin'izany. Manana programa dia programa tsy anazy fa programanao Andriamanitra. Asa tsy anazy fa asanao Andriamanitra. Akoatra ny ionany amin'izany fianakaviana izany Andriamanitra dia manana an'izany izy ao anatin'izany ary faniriany no mba hiova fo koa any ireo havan'ireo Jesosy, ireo havany akaiky ireo Jesosy malala hitodika aminao Andriamanitra. Mangataka aminao amin'ity androany ity mialohan'ny haingana eo dia efa hosoranao izy Jesosy ny teneny ambavany ny zavatra ho lazainy. Eny Jesosy malala ny fisiany ao anatin'izany tokantrano izany mihitsy dia hitondra rivo-baovao any anatin'izany tokantrano izany Andriamanitra. Miaraka aminy ny fanatrehanao amin'ny fotoana izy miditra ao anatin'izany tokantrano izany dia miditra ao koa ny fanatrehanao Andriamanitra. Ary izany fanatrehanao miditra ao izany dia ho tsapan'ireo ankohonan'ireo avy hatrany dia ho raisin'ireo ankohonan'ireo ary hatsapa zavatra ireo Jesosy amin'ny fotoana tonga any ty mpanompo vavinao ty ary manomboka eo dia hidiranao atsehatra Jesosy malala anatin'izany tokantrano izany. Kasika ny fon'ny tsirairay avy ao ianao amin'ny alalany mety fotoam-bavaka sy ny zavatra rehetra izay tranga ao anatin'izany tokantrano izany Jesosy. Tsy avelanao raraka tany fa esanao avokoa ary dia fanirinay ny mba hahavoavonjy an'izany tokantrano izany. Misaotra Jesosy malala apetraka aminao ny diany ho tsara mandroso, ho tsara miverina, ho lavitry ny loza, ho lavitry ny fifandirana fa tsy afa-tsy fifankatiavana, firaisan-po, firaisan-tsaina, fiadanana sy fifaliana no andehanany any. Misaotra indrindra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Sotrano kely fotsiny lohany dia efa kely sisa dia efa tapitra tsika. Zafady rehefa miteny ela be dia maina ny tenda. Nefa mbola tsy mifaty akory. Halleluia. Tsisy fisaorana raha vavy Jesosy omentsika voninahitra. Tany tompo pastora mangataka vavaka mba hilamina ny tokantranonay sy ny asanay fa tsy izy korotana na anakorotana olona izy. Mangataka vavaka mba hilamina ny tokantranony sy ny asany fa tsy isy olana, tsy isy korotana na anakorotana olona izy. Amen. Rasa aloha tsy hitako ilay message tany aloha iza le izy satria hoe iza le izy. Satria tsy ianao izany le entina mivavaka fa izy. Fa le izy tsy fantako. Raha mivavaka tenenao hoe iza le izy, azafady le nandefa vavaka io, le nandefa fangataham-bavaka io raha vavinao ve sa namanao ve sa ay mazava zandrinao kakany sa izy ary le izy eny ary efa hitsika mbavaka ny zandrinao mba hilamina ny tokantrano ny asa mba tsy hisy korotana. Jesosy malala mitondra mbavaka ny tokantranonyity rahavavy ity zay Jesosy amin'izao fotoana izao faniriany ity rahavaviny ity Jesosy malala mba tsy hisiany korotana sy ny fanakorontanana ao anatin'izany tokantrano izany ary faniriany ihany koa no mba handehanany asany Jesosy tiany io zandriny io ary maharary azy io ary ny tena hoe matoy entiny ambavaka dia satria tiany mba hanana fiainana mahafinaritra. Androany Jesosy dia entiny ambavaka izany rahavavy izany Jesosy malala. Varovanao any izy Jesosy amin'ny korotana ny ady lahy, amin'ny mety valalam-pandany, amin'ny mety
asana devoly mitondra fikorotanana sy tsy hifankatiavana na mety asana fahavalo mihitsy Andriamanitra mety zavatra ataon'olona hitondra korotana ao anatin'izany tokantrano izany dia angatahanay ny fiarovanao hidina ao anatin'izany tokantrano izany Jesosy anodidina tahaka ny afo amin'ny alalan'izao vavaka izao ary tokantrano tsy azo ataona inona na inona Andriamanitra fa tokantrano arovanao jereo ny asan'ny tanana jereo fidiram-bola Jesosy hojerenao manokana an'izany tokantrano izany androany ary dia hotahinao mihoatra ny asan'ny tanana rehetra dia hotahinao ny valalam-pandany dia ho lavitra azy ireo ny faharavana sy ny fahampitehana dia ho lavitra azy ireo Jesosy malala ny tetikadiny devoly rehetra dia tsisy ambinina ao anatin'izany tokantrano izany fa dia ny tananao mahery ny hiaro sy tantana an'izy ireo misaotra indrindra Jesosy malala voninahitra ny eo anao rery any haleloia amen. Zay ny fitondrana mivavakantsika mivavakantsika amin'izao fotoan'izao an'ny firenena sady amarana ny fotoana isika io na efa tia atory daholo nareo mety efa misy efa manoaka fotsiny izao fazakely aloha fa tapitra mivavaka ho an'ny firenentsika dia sady amarana ny fotoana amin'izao fotoana izao. Jesosy malala misaotra anao zay ny amin'ny fahafahanay niaraka teto androany voninahitra ny eo anao misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay niraisinay Jesosy avy aminao nandray valim-bavaka reto olona ireto ary dia nijoro vavolombelona misaotra Jesosy malala voninahitra ny averinay ho anao rery ihany androany Andriamanitra dia nitonam-bavaka ny tsirairay avy izay tonga teto androany na nangataka izy ireo na tsy nangataka Jesosy dia araka ny toriteninay teo fa na dia tsy niteny akory azy dia fantatry ny rainay izay tokony ho anay ary manome anay mihoatra azy izy satria mihoatra satria tiany mihoatra izay satria te hanome anay mihoatra sy ny tsara indrindra foana ny rainay dia misaotra anao izay Jesosy ary mbola hojerenao manokana indray ny izy ireo hotahinao ny tokantrano ny momba azy ny asany sy ny aminy manontolo dia hodidin'ny fitahiana maharitrerika avy aminao jereo ihany koa Jesosy ny firenena malalanay amin'izao fotoana izao izay tsy mitsahatra miamidina isan'andro isan'andro ny fahotana miamiakatra fa ny ekonomia sy ny fahefa-mividy sy ny fahantrana ihany koa Jesosy miamiakatra ihany koa ny fahantrana ao anatin'izany ny fahefa-mividy miamidina dia midina ny fahantrana Jesosy ny olona mahantra miamitombo Jesosy malalo entinay eto anatrihanao foana nefa ny firenenay tsy manana mpanasitrana afa-tsy ianao zay inona moa Andriamanitra ny tsy efa nitompony firenenay io mofy Andriamanitra tsy efa nanompo sampy foana izany firenena malagasy izany hatramin'izay Jesosy sampy engeny no nitompony izany Jesosy malala sampy engeny no nireharehany izany Jesosy malala izany firenena malagasy izany fa tsy nahavonjy azy tsy nitondra ninina teo aminy tsy nitondra famonjena teo aminy Jesosy fa ao aminao ihany vao mainka aza nitondra fahampitehana fahafatesana faharavana fandringanana ny sampy izay nitompony ndrazanay karazan'Andriamanitra maro fa tsisy afa-tsy namotika nandringana fa Jesosy malalo ianao ane no niteny fa sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny dia ianao rery ihany no mahasambatra ary androany izay dia mbola tsy mitsahatra mangataka aminao ny mba hitodihan'ny malagasy aminao satria izany ihany ny vahaolana mety amin'ny malagasy izany ihany Andriamanitra no vahaolana tsara indrindra afaka hanasitrana ny firenenay dia ny fitodihan'izy ireo aminao araka ny tena aminao miverena ampy dia mba hiverina aminareo koa androany Jesosy malala mbola misy olona maro be any Madagasikara any amin'izao fotoana izao mangetaheta vangio izy ireny Jesosy vangio dia apahitao anao atao fantany fa ianao koa tia azy ary miandry azy mandrakariva tia miandry ireo fiadanana sy fitsaharana ao aminao Jesosy ta ireo fianakaviana izay any misaotra anao zay fa mbola tahinao izy ireo na dia ao anatin'ny fiainana mafy azy dia mbola mahatsapa foana hoe misy tananao mahery mitahana izy ireo tsy olon-javatsoa mihinan-kanina foana mbola hita foana ny zavatra rehetra satria ny Andriamanitra hainao mitahana izy ireo na dia manota azy izy ireo dia tahinao Andriamanitra noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao satria izahay mivavaka ho an'izy ireo foana dia isaoranay ny anaranao masina izany misaotra ny amin'ny fotoana ny rahanay teto apetraka aminao ny toy ny fandarana rehetra Jesosy malala voninahitra ny eo anao rery ihany haleluia amen. Zay ny fotoanantsika teto androany samy tahiny tombodaontsika rehetrarehetra mahereza daholo Aki radio.radio 1 2 3 4 5
gmail.com. Afaka irahantsika isan'andro aman'alina mandeha foana, afaka miaino ianareo ny tokantrano any. Dia rapitso indray ny fotoanantsika eto satria ny takariva mahafinaritra. Rapitso amin'ny 3 ora tolakandro. Rapitso ihany koa tsisy ny vavaka maraina rapitso fa misy kosa ny vavaka fiambenana rapitso alina. Samy mahery tain'Andriamanitra taontsika rehetrarehetra. Halleluja. Amen.